Tompoko lasy tompoko vavy dia faly miaraka amitsika ndray, faly tafahoana, faly miresaka da tonga soa atao anatin'ny fandarana angaredona amin'ity laroby 12 ny volana novambra 2024 ity dia manolotra ny fiarabana ho atsika rehetra zay tafaradalana aminay zany. Tafaradalana aminay indray atao anatin'ny ora maromaro hitondrantsika ny vaovao samihafa, ny famakafakana isan-karazany ihany koa. Ny tombonandro nomenjanahary amin'ity androany ity no hanaterana ny fifaliana iaraha mahita, iaraha miaina indray zany. Fa ny vaovao sy ny zava-mitranga manodidina ny raharaham-pirenena kosa dia maro ny tranga izay sady mampalahelo no ataontsika mihitsy hoe mahakivy na mahaketraka aza indraindray rehefa mandinika ny zava-misy eto amin'ny firenena. Kanefa na izany na zany tsy nataontsika ampiravoravo-tanana izany fa raha mbola misy koa ny atao hoe fahafahana miresaka, mitafa, mitondra ny famakafakana indray, ifanapitsika samy olo-pirenena atakatra ny zava-mitranga eto amin'ny fiainam-pirenena, alala ny vaovao ary afahantsika olo-pirenena mandanjalanja ny zava-misy eto amin'ny firenena, ahafantarantsika n'izay fanapahan-kevitra mila raisina amin'ny fotoana tokony andraisana azy, dia heverina fa zava-dehibe hatrany zany ny fafahana miona tahaka izao dia arabaina velonainy. Arabaina mbola tafahoana sika ny any ampitan-dranomasina ny any avaratry ny nosy, ny any atsinahana, ny any atsimo, ny any andrefana, ny ety afovoantany, ny manodidina tsika any ambany ravikazo rehetra, ny any anaty birao, eny amin'ny toeram-piasana, ny manao ny raharaham-barotra, ny manao ny asa tena ihany koa, ny mpamily fiarakaretsaka sy ny any anaty fiara fitaterana samihafa any izay tsy adinoana zany dia isaorana ny fiarahana aminay. Ny tamberim-peo avy amintsika, ny tamberina avy amintsika no ainonany amin'ny hoe be dia be mihitsy amin'ny toerana samihafa, mitatataty io radio io, de rehefa tsy angaredona no hoenao de miara-manonja, de rehefa tsy miara-manonja no hoenao de angaredona. Zany hoe na tiana na tsy tiana zany dia azo ambara hoe niakatra ny ataontsika hoe ilay fihetsika na ilay fahatsapana ny amin'ny hoe mila lina, mila manaraka ny raharaham-pirenena zany isika olo-pirenena. De zay moa ilay tanjona isan'ny napetraka foana ny hoe tsy mitoko tena fatratra omanana ny marina, saingy mijoro kosa noho ny adidy amanandraikitra maha olo-pirenena, mampanao gazety izahay efatra amin'ny rahalahy atao anatin'ny fandarana angaredona, hitondra ny vaovao samihafa, hitondra famakafakana ahafahantsika zany mandanjalanja, satria izay ilay zava-dehibe. Ny olo-pirenena mandanjalanja no tsy azo ny mpanao politika atao tohatra fiakarana, tsy azo ambakaina satria manatsaina zany mandinika ny zava-mitranga samihafa, dia mametraka fanontaniana, de mijery, de mandray
fanapa-kevitra mifanaraka amin'izany. Siratolo-janahary tsy salama androany hatramin'omaly izy zany teo no efa tena hita reraka. Mila mitandrina mihitsy fa ohatrany hoe misy karazana aretina tsy hita zay andraisana azy, tsy hita zay anazavana azy zany. Mahazo ny maro amin'izao fotoana izao, jerena atao tsy gripa, jerena atao tazo kanefa ohatrany gripa ihany koa dia reradreraka sy ny sisa maro be no tratran'izany. Ny tena moa zany ny feo aza tsy mety mbola tena miverina milony niaraka amin'ny tokony ho izy, fa na izany na tsy zany dia nanaraka ny remède de grand-mère sy ny torotoro hevitra samihafa ataon'ny namana dia mba afaka mijory ohatran'izany koa ny mpanao gazety Arfidy Ramanandray be maly efa rehefa andalana anakety kanefa dia tsy salama dia niverina mihitsy aloha nakaina kely efa tafatsangany ngiaray no maly ariva notsidihana tany an-tranony tany iverina zany fa efa ho avy eo ihany koa izy anatevin-darana ny fandaharantsika nyty androany ity dia fanirina zafimanantany efa andalana eo ihany koa noho ny fanangonam-baovao samihafa ny fivoriana isan-karazany izay iarahana amin'ny mpanao gazety, iarahana amin'ny loharanom-baovao samihafa satria be dia be anareo zany no manome vaovao anay dia misy ireny vaovao omeny ireny izay tsy azonay tonga dia resahana amin'izao fa dia manantona miresaka manontany ny antsipireany amin'ireo loharanom-baovao samihafa zany dia ho avy eo ihany koa fa ny rira zafimanantany aloha zany rehefa avy eo fa dia tsika menakavy no arabain'ireo marisarisa ihany koa dia hirariana zany mba ho salama tsara ndray amin'ity tontolo andro ity dia ireo ao anatin'ny fahoriana moa zany dia ankairezina hitraka aibanjana ny amin'ny hoe ny tombonandro menantsika velonaina dia taratry ny adiditsy andraikitra mbola andrasan'ny ankonana, andrasan'ny fianakaviana, andrasan'ny firenena amintsika dia samy mahery. Izay indrindra no isan'ny no resantsika eo amin'ity androany ity satria fantatra zany ny programa manodidina ny tompoko vavy ny nidonia hatramin'ny omaly raha pitso alakamisy 13 novambra zany no hasitrika ao amin'ny Nosibea ny nofo mangatsika ny Bezara Eliana Virginie ny nidonia araka ny no resantsika teo. Omaly moa nisy ny fiarahamientan'ny artista maro samihafa nitondra ny fankahirezana ny fianakaviany na ny fiarahamiory na ny firaisankina ihany koa amin'ny artista an'ity mpanakanto ity ny nidonia artista manano maha izy azy zany satria isany atao hoe nitondra avo ny kanto ny salegy ny mozika malagasy tany amin'ny tapany avaritry ny Nosiny taty amin'ny faritra ny ranomasimbe indiana ihany koa hatrany Eropa rehetra any dia mahalala zany mpanakanto zany. Amin'ny mahampitolona mpanao politika azy koa dia andrasana zany ny atao hoe fijoroan'ireo lohandohan'ny mpisorona amin'ny atao hoe fitarihana politika eto amin'ny firenena androany sy raha pitso ao anatin'izay fotoana manodidina ny fanomezan-kaja sy fanaovam-beloma farany ary fanitrihana ny nofo mangatsika ny nidonio amin'ny raha pitso izay any Nosy any zany iverina moa fa isan'ny zava-dehibe zany vaovao manodidina an'izay ilay atao hoe fandavana natao ny teo anivon'ny préfecture ny polisy zany ny nandrarana ny ireo tapaka sy namana ireo vehivavy mpitolona samihafa zany ny amin'ilay hoe fametraham-boninkazo fametrahana fehezam-boninkazo saika ho atao zany iry amin'ny toerana nitokana ho an'ny mahery fo iry Ambojatovo tamin'ity androany ity no lavin'ny teo anivon'ny préfecture moa zany noho ny hoe no ny toetra raha politika izay misy amin'izao fotoana miteraka adi-hevitra maro samihafa izany na izany na tsy zany dia ny fotoam-pivavahana iarahana miombom-po manoloana an'izao voina miantra noho ny fahalasana ny nidony izao dia ho tanterahana amin'ity androany ity ihany koa araka ny fampitambavao samihafa zany izay apitaina amintsika sy efa fantatsika fa dia isan'ny noarahantsika akaiky moa zany ty voaran'ny vaovao samihafa mikasika izay tsy tapitra ny ataontsika hoe famakafakana na ny adi-hevitra samihafa sy izay atao hoe raha ramby famatotra amin'ny fomba fitantanana ny firenena, fomba fitantanana ny lafin'ny fitsaboana ny politika mpanjakana mikasika ny
resaka fiarovana ny raha ny vahoaka ny resaka zon'olombelona sy ny sisa manodidina nyty raha ity satria nanako ako ary adevitra ny rehetra trany atokantrano any hoe toy ny ahoana ny hodidiny nahafaty na hoe nahatonga ny fahamoizanaina zany atao hoe mpitolona mafana fo ny aro ny tany na ny tany raha zany vahoaka atany nosy be tany ny famonjana azy zany rehetrarehetra zany fa matotra amin'ny raharam-pirenena moa zany fa tsy tena mbola ibahatoerana amin'izany tsika satria ny hofanajana indrindraindrindra zany ny atao hoe mbola mahaetam-bohitra ny nofo mangatsiaka sy ny fifantohan'ny fianakaviana fifantohan'ny pray antoko aminy fifantohan'ny vahoaka malagasy fifantohan'ireo mpiray tanindrazana ny Anosobe sy any amin'ny tapany avaritry ny nosy iny amin'izay atao hoe adidy farany ho atao amin'ny tomboko vavy ny nidony izay ny raharam-pirenena mazava ho azy manodidina n'ilay resaka fifidianana zay ataontsika hoe ny bahatoerana hatramin'ny alaka misy farany teo zany no tena mbola isan'ny misy ogadina de tonga soa ty losoko be ary fidy raha manandray be tonga soa ianao raha lahy zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay bahatoerana izy io maly ny teo nivon'ny KMF Knoe dia nanao fanambarana tsotra be ny fomba nyresahandrareo an'le izy taorina ny fandiniana samihafa satria hatrany amin'ny ataontsika hoe hatrany amin'ny 450 sy 100 tanoany zany ny mpanaramaso baroa fifidianana hatramin'ny 700 sy 1,000 no mijereny teo anivon'ny KMF Knoe dia namoaka tsokevitra samy hafa izy de ho raisitsika hojerentsika amin'ny Tsipriana eo satria efa nentsika ihany omaly tany amin'ny faraparany fandaharantsika maly zany izay fanambarana zay raha kapoka anankiray de hoe veriasina ny fifidianana eto Madagasikara ilay fifidianana natao iny zany tena nanam-porofony amin'ny ohatrany hoe karazany tony tsy misy hasiny tsony veriasina tanteraka io moa zany le resahantsika foana tato anatin'ny enitsika matetika zay resaka hasina izay tato anatin'ny fandaharana angaretona zany misy dikany lehibe zany ny hasina dia ilay mahaizy azy zay mifamatotra amin'ny fananam-panahy sy ny fianona ny feon'ny fieritreretana ka mibaiko ny atao hoe fahitan'ny olona n'ilay zava-mitranga ny olona anankiray ohatra ny hason'ny olona anankiray dia tarafina amin'izany rehetra zany de ho hitantsika eo ny raharahany Madagasikara re olona de tena resahany zao tontolo zao dievitra be amin'ny fahitalavitra maro maneran-tany ny antony de zao tena manakoako eran-tany ny fisian'ny atao hoe tranga tsy fahita amina fifidianana saingy hita teto Madagasikara ny fifidianana vato resahany fampalalama voaraisam-pirenena zany amin'izao fotoana zao hoe tena misy fifidianana vaton'olona vatony mpifidy tena ohatrany hoe autorisé zany satria de tena hoe miariary sy raha mahita fa tsisy miteny mandeha zany eto Madagasikara tsy isika ny mamorona an'izany tsika de mahita an'izany eto fa hatramin'ny sehatra rehetram-pirenena de miresaka an'izany fa ny lafiny toe-karena ihany koa de lasa fakafakain'ny olona satria de tena faritany mpanao gazety vahiny mihitsy amin'ny tena misterina amty Madagasikara ty fa ny firenena rehetra ny lahatra taminy tany amin'ny 90 taona lasa de misy firenena maromaro moa ny resahany ao zany Korea Atsimo zany ny resahany zany Afrique du Sud zany ny resahany zany Japon zany ny resahany hoe tena ny lahatra tamin'ny Madagasikara mihitsy zany firenena rehetra zany fa aiza ho aiza am'izao fotoana zao sangany daholo zany firenena zany sangany amin'ny teknôlôjia sangany amin'ny fampandrosoana ary nisy tamin'ireo aza nefa mbola nakorotan'ny ady Côte d'Ivoire ihany koa voaresaky ny mpanao gazety vahiny rehefa manao famakafakana Madagasikara nakorotan'ny ady misy crise politika de tadiavin'ny olona mihitsy hoe fa maninony Madagasikara no tsy tafavoaka mihitsy Corée du Sud zany efa tena aiza sy aiza no misy an'izany amin'izao fotoana zao ny akamaroan'ny fiara niditra tato anatin'ny 20 taona farany 10 taona farany teto Madagasikara de avy any Korea Atsimo zany Japon zany ny akamaroan'ny teknôlôjia de pointe zany hoe ireo teknôlôjia tena raitra de raitra ary sangany tsy atao hoe tena hika farany de avy any amin'izany firenena fa zany firenena zany re olona ny lahatra tamin'ny Madagasikara ny tovy ny resaka piba moa zany
no andrefesana azy na ilay hoe ny vola miditra ho amin'ny isam-batan'olona zany andrefesana ny tanjaky ny fiarina sy ny hatsara ny kalitao-piainana dia nitovy tamintsika zany ary firenen'ireo dia saika nisedra olana goavana daholo taony niatrika ny fampitehany ataorina ny bomba atomika ataony niatrika ny krizy goavana be vokatry ny ady trano ataony niatrika zavatra maro samihafa akoatran'ireo krizy rano zao tontolo zao miatrika fa tafariny ary tafavoaka ireo firenena ireo de ho resantsika eo ihany koa satria tena famakafakana ray manontolona andritran'ny 10 minitra mahery no nyresahany manam-pahaizana momba ny Madagasikara hoe tena cas endémique matetika rehefa miresaka cas endémique tsika de hoe zavatra tsara tsy misy afa-tsy eto Madagasikara fa ny raha ndray ty rehefa resahana ndray momba ny resaka toe-karena de hoe tena zavatra ratsy tsy misy eran'izao tontolo zao afa-tsy eto Madagasikara fitantanana ny resaka toe-karena ny fahantrano malagasy manoloana ny tombondany ananan'le firenena de rehefa nijerena de ozy izy nitsokevitra ireo mpanao famakafaka ny razam-pirenena hoe misy classe dirigeante zany hoe misy mpitondra zay manakana ny fampandrosoana ny Madagasikara manakana ny fahatongavany mpamatsy vola sy manao rapadango ny firenena tsy tsika koa no mamorona an'izany fa izao tontolo zao koa de mahita an'izany zay moa zany azotsika taritana any amin'ny ady hevitra momba ny hoe fa manino ny Frantsa no mangina amin'izao fotoana zao manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena manoloana ny ikiky any malagasy ny amin'ny hoe misy famitehana na fanjanahana vaovao ny Madagasikara complice na manohana an'izany very zareo frantsay matoa tena mangina zany manoloana ny antsoantso satria tsarotsika tsara misolo-mavambahoaka Madagasikara maro nanatitra taratasy tany amin'ny parlemanta européenne ohatra ny amerikanina indray nanao réaction mbola tsika fakafakaina ihany koa zany de amin'izao fotoana zao tsika de mahenony amin'ny hoe de ho terena ho atao amin'ny 6 décembre amin'ny fiandohan'ny volana décembre iny de efa misy data mivoaka hoe amin'ny 6 décembre zany ny resaka investiture zany amin'izao fotoana zao zany hoe ny fianianana ataona andriamatoa ny Rajoelina zany de moatsika zany mametra-panontany rehefa mahinao an'izany vaovao zany hoe fa ahoana tena zay mihitsy ve zany lay fomba hitantanana n'le firenena mitovy amin'ny tsy nasiana ihany ve zany le fifidianana ohatra nefa misy resaka investiture sahady mandeha ny raha fitoriana manodidina ny fifidianana nefa mbola baraingo ny voka-pifidianana mbola tsy fantatra raha hoe amina fifidianana normal zany sa ve ny vahoaka na isika ihany tsy mahafantatra an'izany fa mitombona ny napetraka ny teo anivon'ny collectif de candidat hoe efa fantatra amelohany ny voka-pifidianana de rehefa mahenao an'izany vaovao samihafa zany tsika de mametra-panontaniana ihany koa hoe hanaiky ve tsika ny investiture zany atao hoe flou izay niariary zany fa dia nanary no zo-pirenena mahamalagasy azy zany zavatra zany fanontaniana apetrakytsika ihany koa amin'izao fotoana izao de miresaky tsika fiandriana-pirenena ao anatin'izany rehetrarehetra zany satria mifamatotra mihitsy zany amin'ny hoe tena manana ny fiandrianany ve Madagasikara toteny ve ilay tena vahoaka malagasy izay ny fitopolo isan-jato de ny teny fa ny amin'ny hoe tsy fidy zahay ninina antony na nanaraka ny baiko pitoloma na ny toromarika avy amin'ny collectif na noho ny likiliky samihafa de tena tsy ny fidy fotsiny ny mpitondra fa toteny ve ireo malagasy maro anisy ireo zany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao resaka fiandriana-pirenena ny resantsika ao anatin'izany de ho vitavita fotsiny amin'izao ve ho lasa fomba mampanao ve ho ekena ho lasitra ve amaritana an'ireo atao hoe ho candidat filoha-pirenena hifandimby manomboka eto eo amin'ny tantaran'ny Madagasikara izany hoe candidat tsy mahafeny fipetra fa natosika amin'ny fomba rehetra amin'ny rafitra zay napetrany amin'ny fitantanan'ilay firenena rafitra napetraka teo ampamitana ny vahoaka malagasy satria tsisy vahoaka malagasy na ray aza na azo antoka sy na halala ny amin'ny hoe tsy nanaja le article 42 amin'le code de la nationalité ane andriamatoa any Rajoelina ary nanafina n'lay fangatahany zo-pirenena vahiny tamin'ny taona 2014 zany zavatra zany everina fa tena tokony ho ady hevitra de rehefa miresaka tsika fiandriana-pirenena de namaky an'le taratasy fampetsona ny filohan'ny CSS ny professeur Samy Grégoire hoe manotoy na fiandriana-pirenena no apetsona azy eny aniva ny mpitandro filaminana de ny statuany de hoe aiahina
sady tsy mpitory tsy vavolombelona fa tena aiahina hoe manohitohina ny fiandrianam-pirenena. Profesora manam-pahaizana mpamola volan'ny tanora malagasy eny amin'ny anjery manontolo mijoro mitarika ny syndikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra momba ny iverin'izy ireo fa rariny sitsiny satra toerana lanja valeur omenany zany fampianarana zany zay ne le takiny hasina dia ampiatsona satria hoe aiahina zany a manohitohina ny resaka fiandrianam-pirenena. Iza na inona ny tena manohitohina ny fiandrianam-pirenena izay mijoro ho amin'ny fanomezakasina ny fanabeazana ve sa mpanao politika iadikevitra sy fanoritana momba ny hoe vazaha gasy efa nanary zo-pirenena mahamalagasy azy. Fiandrianam-pirenena le resaka apetrakitsika ho valin'ny tsirairay zany fanontaniana zany fa de vaoarahana ihany koa zany ny amin'ny hoe tena mpanatsona zany profesora zany tsy nangalatra eo tsy namakitrany eo tsy nangala bolam-panjakana eo na nanao trafika na volamena na nanao karazana tsy anambary-panjakana bidon na zavatra tahaka an'izany fa ny nataony de nijoro nitarika ny sesesany amin'ny hoe tsy mety ty zava-mitranga eto amin'ny firenena ity a de mila mijoro zany a amin'ny mahamana-pahaizana sy avaram-pianarana aminy de convoqueny amin'ny gendarme moa zany izy ary zay ny nanaitra antsika mpanao gazety a amin'ny hoe aiahina manohitohina ny fiandrianam-pirenena de asa anao ahoana aloha fa nivoaka moa zany le taratasy nita le votoatiny a de tsy azontsika ataony mandalo fotsiny akote an'izany zava-mitranga izany de adievitra be hatramin'ny omaly fanampim-bavao samihafa zany voarainay hatramin'ny androano maraina momba ny hoe ilay tranga pobasy teny ambohipo sy ny teny andohany mandroseza omaly zany de nitarika an'izay ny mpanao gazety moa izy ty ary nanaitra ny olona maro satria dia quartier résidentiel ny faritra iny zany a ary be deaibe zany a ny atao hoe toeram-ponenana maso ivo fa ny tena misongadina sy goavana indrindra de hoe eny am'izany toerana zany no misy ny trano fonenan'ny filohany anteny miaram-pirenena Kristina Razanamaso tamin'ny alady ariva teo zahay tetoniviny ekipan'ny Angaredona rehefa nangataka ny eona taminy momba ny raharaha aneny itony zany amin'ny mareny amin'ny mampanao politika Andriamatoa Kristina Razanamaso de nakeny mihitsy de mbola tadidiny saina tsara zany ilay hoe toatran'izao le pozin'le toerana sy ny sisa zany de nanaitra ny rehetra zany ary ny tena ihany koa isan'ny taitra ny amin'ny hoe fa ahoana de nivoaka moa communication samihafa maly de hoe jiola nakeny zany a de sakanao mission teny a de voatifitra sy ny sisa de nandehany bravo maro samihafa zany ny amin'ny satria de hoe le communication zany de hoe mbola voasakanao ratsy a ireto olo reto a no tratrany gendarme zany a akitifitifitra rotodrotiky ny bala mihitsy a ilay fiara Toyota nentin'izy ireo fa rehefa nijerena indray ny zava-misy tao andrinan'izay misy jaune d'ombre raha maro samihafa jerena aloha le fiara amina miliara ny valeur an'iny fiara iny de hoe tena efa manao investissement mihitsy fe zany ny olon-dratsy satria mitondra fiara amina miliara de anao mission fa ohatrany ahoana ny adira zany mission zany anao an'ilay alatra zany na lay vakitrano zany de jerena indray ny fitaovam-piadinana ampiasaina sy ny sisa mampametra-panontaniana eto moa manahirana satria be deaibe ireo tranga izay nisiny vonon'olona na mifamatotra na resaka atao hoe asandalo na asanjiolahy sy ny sisa de tsy misy toyany tsy misy fanadiadiana de tsy fantatra mazava dia mametra-panontaniana ihany rehetrarehetra ao anatin'izay mpitandro filaminana tsy mpitandro filaminana anatitra zavatra teny tsy anatitra zavatra teny sy ny sisa be de be loharanom-bavao sasany aza moa ny lazany amin'ny hoe plaque inona ilay fiara Toyota io de ao anatin'ny atao hoe fanangonam-baovao mahakasika an'izay satria tsisy plaque le izy teny ilay fiara zany zay hita teny atoerana tsy nalana zany le takelaka de ho hitantsika eo ny fivoaran'ny vaovao moa zany satria tena atao hoe asakaroka mankadiry ho an'ny mpanao gazety ny fikarohana ny marina mikasika an'izany a rehetrarehetra izany zany ao anatin'izany raha teo no hainona hoe misy feo samihafa de misy fikasana isambotra ny ranona miomana isambotra ny ranona sy ranona ny zandary
raha matofanisoerinay zao namoaka nanao publication izy ao ny eo anivon'ny RMDM diaspora rehefa misy olona tahaka an'ireny moa manao an'izany de karazana alerte foana ho anay mpanao gazety de zaraina amintsika ny antony be de be ireo atao hoe karazana afera efa ny faneho-kevitry ny eo anivon'ny diaspora zay manana fahalalahana kokoa iresaka ny zava-misy satria any ivelany fa tsy eto Madagasikara azo atao sambodokotra sy ny sisa de mba manana an'izay fahalalahany zay de déclencher karazana fera samy hafa reny ny resaka appel téléphonique raisa resaka raharaha ministre ny fitsarana teo aloha sy ny sisa tam'izany fotoana zany zareo foana zany no nanao an'izany déclaration zany namoaka an'izany vaovao zany ny resaka raha tsy diso ny fitantanam-bola atao amin'ny ministera ny fahasalamana am'le raharahavina saika ny diaspora no déclencher an'ireny de rehefa miresaka ndray izy am'izao fotoana zao matofanesorinay vao ohatra milazany amin'ny hoe de misy fikasana sambotra Andramatoa Kristina Razanamaso anarana maromaro voatononao professeur Raymond Ranjeva de voatononao prime ministre teo alomonja Roindefo ohatra amin'ny tato anatin'ny herinandro de eo samborana de manahirana ny maheno sy mahita ny hoe tranga mifanojinojo tahaka an'izany de mifandray amin'ny ataontsika hoe zava-misy eto amin'ny firenena zany rehetrarehetra zany sy ny resaka samy hafa mandeha ny ady hevitra isan-karazany mandeha de osintsika hoe iverina fa tokony hitondrana famakafakany zany fa na tiana na tsy tiana aloha ny fahaenona an'izany mampiorooro professeur tonga de ary ampanatsona fa noho teo ina fiandrianam-pirenena ny candidat tonga de ampanatsona ny député tonga de hafahafa de ianao na hosamborona zao hosamborona manahirana ny miainana zany ao anatin'ny ambiance zany eto amin'ny raharaha-pirenena am'izao fotoana izao fotoanan'izany ve zao zay koa zany mbola fanontaniana hafa ihany koa tokony zany ve ilay resaka ifanaovana eto amin'le firenena zany koa mbola fanontaniana hafa ihany koa zany zay ilaina valiana zany am'izao fotoana zao zany fa de manahirana moa eto de maharay vaovao any tena zay atao hoe ny fanerasera tamina mpianatra maro samihafa moa ary mahafantatra tsara azy nodimandry ny mopera raha Arsan Alain Thierry zany recteur ny UCM Mbatoroka teo aloha teo amin'ny faharoa ambinipolo taonany raha ny loharam-baovao hita dia pretra ny diocèse n'Antananarivo moa zany izy dia mankahery ny pray finoana sy ny eo anivon'ny université UCM zany ao anatin'izay rehetra izay tany amin'ny taona 727 izy no masinina ho pretra zany de mankahery za eto anivon'ny angaretona namolavola tanora maro samy hafa zany pretra izany tamin'ny lafiny maro na ara-pinoana na ara-pahaizana be dehibe no alalan'izany dia mankahery zany izahay de miompo amin'ny rehetra am'izao fahalasana an'izao anambahintsika eto anaty fandaharana angaretona amin'ity androany ity mazava ho azy mpanao gazety hitondra ny famakafakana miaraka eto fanira zafy manantany efa ambadika eo afidira manindray be ihany keo eto raha tsy misy ny fivana ho avy eto ny secrétaire général ny antoko ASUM Alain Désiré Rassambany ihany keo rehefa avy eo resaka momba ny raharaha satria manana atao hoe fanontaniana maro ihany keo tsika ho an'ny eo anivon'ny collectif izy isan'ny eo anivon'ny collectif zany ny candidat Ratsonary Mampianina avy amin'ny antoko ASUM zany dia isan'ny horesahantsika ho antanitsika eo azy daholo ny fivoarana zany raharaha-pirenena rehetrarehetra zany amin'ny ankapobeny zany ny zava-mitranga am'izao fotoana zao izay iverintsika hoe tokony resahana saika adiniko satria ny resahana mba resao rangaha fa de tena zay aneka efa manomboka mikarakara grevy de hoe grevina ty rano ty de omaly adinonay ny resaka an'izy io maly fa kay le olona ny antso tena sérieux fa de na eno ianao hoe tena nidina andalambe ny olona maly ny amin'ny tsy fisin-drano amin'ny toerana samy hafa tsy fisin-jiro be de be mifariparitra malaza amin'izy iny moa ny enitoso zao de efa re matetika zany zavatra zany fa omaly ohatra ny tena mpandrinombo sy manodidina teny koa nisy an'izay de misy faritra maromaro zany am'izao fotoana zao zay ozany olona hoe mila mijoro zay ihany koa no nandikan'ny olo-pirenena sasany n'ilay afatra avy amin'ny collectif hoe izay hitanareo fa ady sy tolona tokony atao amin'ny niveau anareo de tonga de efa ataovy ao anatin'ilay hoe fijoroana zany ho an'ny firenena de horesantsika daholo zany rehetrarehetra izany fa zay aloha zany no zava-misy ary fidiramana lehibe miarabanjoko de faly aloha mahitanao tonga soa eto amin'ny plateau atao renany tsy fahasalamana omaly be dehibe no efa niandra famakafakana nentsika teto ihany keo miarabanjoky
Miarabanao namana Enikadza Rakoto Manatso. Miaraba Nizy Mirala, zay vao mbadibadikeo ary miarabantsika Menakavy, manaraka ny fandaharana angaredina amin'izao fotoana izao. Dinina kely fa ohatrany tsy haiko hoe zavy no tsika kely ohatr' zao. Mpatsany. Miarabantsika Menakavy, manaraka ny fandaharana kapitandroka nandalo comme tout le monde. Dia nandalo tena ohatran'ny tsy fahasalamana kely ny tena omaly. Ary na miakatra plateau ito raha ny atao hoe mbola mihozohozo le fitenenana zay. Tsy sanatsika kory araka ny faninaniany antsika malagasy hoe velona ihany fa mitsipozipozy, fa tena velona tsara mihitsy ary efa andalan'ny ho en forme tanteraka mihitsy noho ny fitondran'Andriamanitra zany sy ny fifankatiavantsika Menakavy. Maromaro namana Enikadza ny zavatra andresahanao teo hoe azotsika ho resahana androany, tena maro. Fa za zany androany misy zavatra tiako resahana manokana mihitsy, tena misy zavatra tena hoe mba tiako resahana manokana mihitsy mikasika ny toe-draharaha politika androany. Ny zava-misy Enikadza, ny zava-misy faniry izay efa atao anatin'ny efitrano fitenenana amintsika miteny zao, zava-misy de izao: be loatra ny chance efa nomena an'ito fitondram-panjakana ito, be loatra ny chance efa nomena an'ity fitondram-panjakana ity. De mety ho kakinareo hoe ino zany chance efa nomena azy zany? Zao Enikadza, zao faniry, vao nitondra tany amin'ny heritaona ty fitondram-panjakana ty efa nitantaraintsika teto zany, de efa nisy ny rodiben'ny mpanohatra nanao signal fort tamin'izany fotoana zany hoe tsy ampy heritaona ve le retsy nitondranareo vao heritaona ve le retsy nitondranareo, de efa mahatratra folo mahery ny faretsaky-tsahana lalam-panorenana ataonareo. Tsy nisy fepetrana raisina tamin'izany fotoana zany, tsy nisy ninina, fa de bon nampahafantarina fotsiny hoe zao aby zany efa folo mahery tsy fanarahan-dalàna nataonareo zany. Taoriana zay de mbola nandeha ihany ny resaka écran plat, minisy atao anatina fitondram-panjakana no nanao an'izany. Izay no ny taty aoriana, tsy hoe ho fisaorana azy manokana sa hoe ahoana, hoe tena dangereux io raha ohatra ka resaka tena hoe nanampy tamin'ny fangalaram-bato tamin'ny fifidianana tamin'ny 2018 fa de rehefa tsy misy atsony de nalain'le président république mihitsy natao teo akaikiny, ary de natao conseiller spécial mpanolo-tsaina manokana. Grave zany le rehetra, dangereux zany. Tsatra tao ny resaka vetaveta sy ny famoahana fitaovam-piadina mahery vaika, nataony tena olona tena akaiky ilay président ny république Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy, ny vadiny tsy izy mono ny fanenjike okazava ndresaka fa tsy olon-kafa no hoe ninjehan'ny vadiny tamin'le malaky mikozy any ponja sosoa am'izao fotoana zao le vadiny, fa izy moa de nilaza fa tamin'le fotoana reny ange le izy mbola naantona le fitoriany, fa zao le izy vao miatsa. Bon, tsy dirantsika tao ny fitondrana Bois de Rose Palissandre, mbola solom-bavambahoaka akaiky le président république ihany io, tsatsa hoe manome taratasy alalana, tsy hay hoe inona le titre entina afahana manao an'izay, fa de nisy zany fa de bon mandeha ho azy io fa nareo tsy zatra karatsinaivo io na de ndrany tena filinina ndray hoe nisy zany,
volamena ndray tonga de kojo ao anatin'ilay ministera de lasa mivadika bolongam-by fa no comment zany resaka rehetrarehetra zany ary farany teo de hoe ninona mihitsy de ny dirikaby a ny directeur cabinet an'ilay président ny république ny directeur cabinet moa na amin'enikasa zany de aloha tsorina mihitsy ny hoe an'ny président ny république fa tsy an'ny présidence ny république samy hafa zany satria rehefa misy fotoana ka tsy eo itsony le président république de miara-mody aminazy iny sy ny membre cabinet rehetra fa tsy hoe mbola mijanona indray izy ho directeur ny cabinet zay président manaraka hitatsika io ny tantara manga mikasika an'ity Ramatoa ty fa bo mandeha ho azy io tao anatin'izany rehetsarehetsa izany no nahitana na amin'ny Kajy Rakotomanatsoa hoe tsy atokisanay reto seny reto fa ahoana ny tokony atao tsy atokisanay ny ACC fa ahoana ny tokony atao ary nivoaka mihitsy ny hoe ay le président efa tsy gasy intsony zany hoe gasy izy taloha de lasa mivadika tsy gasy intsony tsy ridiratsika hoe iny izy na inona fa nisaselina amitsika fotsiny hoe tsy gasy intsony izy donc tsy tokony afaka mirotsaka ary nanafina an'izay nanafina an'izay azahoana zay hoe tsy fizakany intsony zom-pirenena malagasy zay fa de zao zay le teneniko hoe be loatra le chance efa nomena ny fitondram-panjakana io tam'izany zavatra rehetra no tany saitsika izany tsy nisy olona ka nampiakatra fitoriana azy ireo hitory aiza koa moa ane fitsarana avy momba lalam-pandrenana izy le kandidararana fahatelo no fitsarana avy momba lalam-pandrenana hitory azy any amin'ny fitsarana izy ilay kandidalarana fahatelo no fitsarany eto Madagasikara sa ho aiza ianao hitaraina ny la Frantsa izy de citoyen frantsay ny frantsay tsy kitikitika ny praitan-drazana aminy sarany azy io sarany ary io pour bien lui servir pour bien servir la France et les Français be loatra ny chance efa nomena ny fitondram-panjakana io ary be loatra ny zavatra ny tranga tsy nisy fandraisana anjarany mpanao politika malagasy teo ankilany sy ny vahoaka malagasy teo an-daniny vokatry zay hoe be loatra ny chance amena zay zao ny vokany eo anatin'ilay firenena de mieritseritra ry zareo fa mbola tsy misy taky ty tsy misy vahoaka malagasy tondrobelona taky ty teto ambonin'ny tany tsy misy vahoaka malagasy be marenina tsy maheno ny antsoantso gauche droite ty taky ty eto ambonin'ny tany fa de fa mitodika ty a Madagasikara araky ny nambarinao teo namany Kajy Rakotomanatsoa ny masony zao tontolo zao mitodika ty a Madagasikara indramiko ny tenin'ny candidat larina fahaefatra fahatelo ary filazany zany mitodika ty amitsika ny masony zao tontolo zao mitodika ty Madagasikara ny maso zao tontolo zao fa natany amin'ny firenena tena feno dictature natany amin'ny firenena tena hoe barbariane tsy mbola nahitana flagrant délit de alabato fividianam-bato sy fangalaram-bato tahako zao teto ambonin'ny tany tsy mbola nahitana an'izany fa io de tonga de hita hoe alaina de avoaka tele io a hoe ireto misy ohatran'izao ty le vato alainato de avoaka de reto ampidirinato de misy tele mandefa an'io tsy tele anankiray na anankiroa fa ndraindray tonga de tele anankefatra mandefa an'io mandeha amin'ny Facebook ray manontolo io hitan'izao tontolo zao hitan'izao tontolo zao io fa ny any tsy mahita an'io de ny seny Madagasikara
sy fitsarana avy momba lalam-pandrenana eto Madagasikara. Tsy tazana io. Tsy mahita andreo fa hoe manao fanjambena rave sa inona le problème satria raha misy ohatrandremo matsy ho anatany ataotsika hoe tandalana démocratique de ny moindre des choses minimum de hoe mba antanina ihany le namoaka andreny pour deux raisons. Voalohany raha tsy marina io de fa nalambaraka io zavatra atao io a sambory le olona de tsarao de apitiraponja fa raha marina kosa io a adiadio avadibadio de fakafakao de raiso ny fepetra mifanidra-dalana am'izany fa misy maso be tsy mahita fa de tonga de tsy mahita an'io seny tsy matazana an'io ny ACC zao tontolo zao mahita an'io de sa miteny aminareo reo lahy mianatsena mba teneko anareo reo lahy de tavoalohany zany tena de ny adevitra mikasika ny firotsahana rehefa mahita zaretsaretra zany a hoe a nanaiky rotsaka ofidina ny candidat lanina fahatelombefolo Andriamatoa sy teny Andrianasolo ny haiko tena adevitra be tao anatin'io de ahoana kosa zany tena sao de mba tena mpamaty cléry ahoana de titre anaty raha volta rehefa nantanina Andriamatoa sy tena Andrianasolo haiko de zao nataony tsy avelako irery anjaka zaka amin'ny fifidianana misy eto Madagasikara ny zavim-bazaha izy moa atao hoe zavim-bazaha tsy zavim-bazaha izy fa vazaha fopla vazaha fopla zany moa zany hoe tsy tena vazaha fa tataraiky zavatra mantsy nareo lahy ny ravavo ny vadiko manambady vazaha de rehefa tezitra amin'io le zanako vavy 4 ans de ozy izy le vazaha fosiko ty satria mamany gasy zany a ohatra zay zany le izy de njorotsaka zany Andriamatoa ka sy teny Andrianasolo ny haiko de rehefa mahita le situation zava-misy am'izao fotoana le retsy de manontany tena ho le retsy a raha ohatra tokoa moa zany a ka tsy nisy ny latsaka ny tao anatireo candidat fa 1.5 reo 1.5 isa ireo ahoana moa zany mety nahafantarina hoe nisy irrégularité tatsy nisy vol de pierre tatsy alabato nisy vol de pierre nisy asa de pierre tatsy fividianabato satria ny ando de tsotsy izy menakafrerino ao imagineo ao hoe tsy nisy solotena ny candidat 1.5 tao fa lanteo amy 7 faingo 7 le filoha amin'ny république ny Madagasikara ary ny tapirotsahana na de fa tsisy rotsaka raha rehetrarehetra ataoko tsisy na de tany teo amin'ny 65,7% ny taux de participation tsisy tsosany afahanao milaza hoe tato nisy alabato na izao tato na izao tato satria les absents ont toujours tort tsy nanana candidat tao ianao kina nilazanao an'izany tsy nanana olona tao ianao kona nahitanao an'izany nul ianao navenu ianao de nahitako io saotra n'Andriamanitra zany nisy an'ity candidat sy tena Andrianasolo ny haiko ty zany le mifonsa tao anatin'io a de nafana nahafantatra hoe inona aby le irrégularité tena moka zany teo mazao tontolo zao niaraka tamreto satsia ko be da be nefa nitsopalesa attention a fa be da be nge ny alapay ny mpanaramaso fa reto le mpanaramaso vahiny zay ny tety ole retsy même pas ny 10e na 5e ny bureau de vote eto Madagasikara de mibabaka hoe hatramin'ny nataniny tany depuis ny planète Terre a existé fa teto amboniny ty tany ty ka amina toerana démocratique nisy fifidianana
par suffrage universel direct de phénoménal zavatra nitsanga to Madagasikara fa malgré an'izany rehetrarehetra zany noho le tenantsika hoe be loatra changements ty fitondram-panjakana ty amen'ny vaoaka malagasy mpolo politika malagasy anty mpitondram-panjakana ty de mbola ahoana nataony hoentina indritra hatramin'ny farany ty ka na io mitsanga hoe efa hijao ianao fa mamadibadika vato tato ato atao ato de ato avadika ato ny famenona PV na hita ianao mitsanga fa mameno PV fotsiny aloha tonga de fenofenona fotsiny ty na hita ianao hoe inona no mitsanga hoe io ianao fa hita milatsa ny aria tanjobato milatsa ny aria nana milatsa ny aria nanina haka n'ilay vidim-batony io tsy hoe vidim-bato teny amy carrière fa vidim-bato le tena dorisaka efa lany de mbola hitondra tena bozige any le inona ty le fitondram-panjakana hoe pon lan zany zay de atao le investiture ary mampimety zao namina endrikazy rehefa mieritseritsy anao hoe izay le situation hitondran'le mpitondram-panjakana an'le tantara mangety Madagasikara de izao mbola misy ny fieritseretana an'le malagasy ho badraodra ka na de fa hitapoky hitapirenena zao ianao hoe vato mizany efa mitsigaty zao ohatra zao aty ndray de aty ndray de mbola izy ianao hoe matsinila kosa zao a mety io normal io de mbola de tavinao entina ampiziso ty ao anatin'izay le misy finiavana ty ny tena dangereux a tena tena ekofanir senkazy ty fa ty tena dangereux ty ny élimination so fanaovana tsinitsina ny manan-karena ny manam-pahaizana eto Madagasikara ary tena mamesy midéterminé hoe ny fitondram-panjakana tsy mahay nininina de tsy maintsy miéliminer ny mahay nininina ao anatin'ilay nininina amizay bo tsy ho fantatsa tsy ho hitany ma tsy mahay nininina azy zavatozy ny fitondram-panjakana tsy mahay nininina pour qu'il puisse régner confortablement de miéliminer ny mahay nininina ao anatin'ilay fitondram-panjakana satria matetika ny mahay nininina micritiquer mitsikera ny tsy mahay nininina de zao vo teo ianao no niteny professeur iza izy teo illustre le faraparany Grégoire voilà président an'ny SSS Antananarivo mba eritreretinareo ke zany c'est pas n'importe qui professeur Raymond Randjeva c'est pas n'importe qui eny tiako hoe siosio fa ny siosio mandeha ty fitondram-panjakana ity no nitady an'izany premier ministre Monjarindefy zany tany ivelany tany hoe zany ny dangerous kraka mahay nininina zany atsoy cette langue atsoy aty Madagasikara aloha ndao hoe ty fa izany mahay nininina zany koa amizao fotoana de davina betafana davina betafana zany rehetrarehetra zany zava-misy nampijoro an'ireo fikambanana samy hafa nampijoro sy nampitsanga anareo ray olobe isan-karazany olobe tsika eto amin'ny plateau mantsy no mamorona an'izany fa zava-misy zany fa misy ny finiavana ipetaka an'ireo eto am'le firenena de eo rehefa tarina mipetsaka hoe mon dieu mon dieu mon dieu fa misy mieritseritsy nitondra ho aiza ity firenena ity ity firenena malalatsika ity eo anatsehany teo zavatra tahaka izany ilay fanenjehana zay mahay nininina ao anatin'ilay firenena izay ilay fanapitehana izay mieritseritsarehetra hijoro ka nenjika an'le fitondram-panjakana tsy mahay nininina rehetra zay eo tsika menakavy midangerozy namako faliry eo tsika menakavy no verina zéro tanteraka mihitsy ny saina za zao tena tenao namana enikady za
lasa potika le firenetsika satria tsy ampitsony ny olo marina ao anatin'le fitantanana an'le firenena lasa tsy ampitsony ny ny fijoroan'ny olona manany maizany za zao tena miteny aminao fantanina mipetsaka hoe nainaka an'izany prime ministre monja roindefo zany tamin'ny fotoan'andro io fitondram-panjakana io noho ny mahanationaliste azy sy no mamana-pahaizana azy zany teny aminao namana inikazarakoto manatso tadidiko tsara tam'izany fotoana zany tao anatin'io tetezamity io nahitana an'izany ataontsika hoe dadafara zany dadafara satria mamono fahinotsika azy refondation totale de Madagascar refondation totale de Madagascar fa nahitana hoe aizo atao ka iny no mitatana ministera azo atao no mitondra ao anatina firenena anankiray ao anatina fahamarinana sy fitantanana mahitsy fa tsy mila mikimaka de tsy mila mangalatra fa rehefa mijery am'izao fotoana hoe lay mpitondra ankehitsiny ao anatin'ny fitondram-panjakana io de mieritseritsy nitondra ao anatin'ny fampiasan-kery mieritseritsy nitondra fotsiny anditra an'ilay firenena mieritseritsy raha hitondra ambozizo an'ilay firenena ao anatin'ny adalana tsy fahararana ve tsy fahafantarana ve tsy fahaizana ve fa de izao vokany mitodika ty Madagasikara maso zao tontolo zao noho ny zava-misy mahakivy farany ratsy mampalahelo sy mamenatra eto Madagasikara enikajarakoto manatso faniry raha manantany ya makasitraka zoky Arfidy raha manandray be tao anatin'izay fa makafakan'izay tsika mpanao gazety moa dia tsy maintsy zany mipetraka foana eo amin'ny toeran'ny vahoaka malagasy ihany koa zany manoloana ny raharam-pirenena de tsy maintsy mitondra famakafakana amin'ny hodidin'ny zava-misy izay azo ambara mihitsy hoe misongadina na mamaritra ny fiainam-pirenena zany am'izao vanim-potoana zao tsy afaka hiala am'ireo tsika ndray vahiny tsika rehefa avy eo araka ny nambara teo afaka minitra vitsivitsy izy de efa horaisitsika zany rehefa avy eo Andriamatoa Alain Désiré Rassambany secrétaire généraly au niveau ny antoko ery vaovao ny Madagasikara eo anivon'ny collectif ihany koa zany misy vaovao samy hafa aloha fa zao faniry razafy manantany efa eto amin'ny plateau ihany koa am'izao fotoana zao efa samy mba niteny daholo ny rehetrarehetra zoky laha faniry miarabanao tonga soa ary ndao ary eny ary makasitraka ny Arfidy raha manandray be enkajy arakoto manatso de eto ihany koa ny rarina fahasalamana ny siratolo-janahary satria tena mamely de mamely ny aretina am'izao fotoana zao natatahotra ihany zay senikajy teo hoe ahoana zoky be Arfidy ho tafatsangana ve sa tsy de isorina n'Andriamanitra moa zany fa raha omalitsika teto amin'ny plateau teto sika telo miraharaha zany de efa andalana zoky be Arfidy tampoka teo tsy maintsy miverina fa tsisy hevitra fa tena KO de tena azakazaka raha itosika ny fikarohana fanafody ny fizahana ny fahasalamana faran'izay aingana de mba faly moa zany tsika enikajy rehefa nitsidika ny zoky be Arfidy omaly fa tsikitsiky tsara ary de afaka nitsangana zany namonjy ny angaredona fa isy omaly ny efa valaka rehefa tena niantso mihitsy tena ody fa tena tsy zakako tsony ny vatako de tsy maintsy mijerevana fitsaboana sahazazy ka etona zany tsika de mitondra zany ny fakahirezana ny siratolo-janahary mba ho tavaverina tsara ny fahasalamana de zoky be Arfidy ihany koa tsy maintsy niresaka teto izy fa nde hiazakazaka ody anao repos zoky be Arfidy
de zay senkajy am'izay zany miaraka amitsika eto aty de efa nisafidiny izy ity zany ho an'ny tandrazana sy nyvoaka iveriko fa dia maro ianareo no tsy amy metsiny raha ohatra ka ndraindray ny amin'ny hoe misy fatarana kely ndraindray mety misy ohatrany hoe lasa aloha famaranatsika ny fandarina satria le fitsitsina ny aina hoa zava-dehibe mihitsiny de anaovana zany ny fialantsiny amitsika zany am'izay mety hoe fandaminam-potoana ho an'ny fandarana angaredona alohan'ny nandehanako taty namana enkajy de marobe le vaovao voaray ohatra zany hoe mbola misy filaharana ny ananinaniny de mahazo message tsika ary ananina ringa mbola misy filaharam-be raha faniry de filaharan'inona de mitovy an'le tamin'ny herinandro ihany sy nitovy ny tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity de efa atramin'oviny izy zany ary maninona ny tsy mety tapitra de tsy maheno tenitsika le tompontandraiki-mpanjakana sy indrindra lay miandraikitra ny fifidianana fa mba hiatsotsika mihitsy mba hanehoany zany tomponandraikitra samy hafy zany ny heviny ary tena mba tsy isany sanatrin'zany ny hoe tena misy iankinany tamin'le latsabaty natao tamin'ny fahenina ambin'ny volovolo novambra reny filaharana tetsy sy teroa ireny mba faniriny zany fa raha to moa ka tena hoe nisy ny fandraisany zany zay tsika moa zany dia mbola manao fanadiadina mihitsy am'izao fotoana izao mikasika an'ireny tsangadravatra zany fa isika raha teo koa miantso satria rehefa namaky ny fanambaran'ny KMF Knoe eo maly enkajy namaranatsika ny fandarina zay verina fa mbola tokony iverenatsika ny adevitra dia anisany ny resaka am'ireny tranganjavatra miseho reny ny KMF Knoe ka ny antso ny seny mba tokony hijoro amin'ny andraikiny indrindraindrindra moa ny tsika zany de hoe aizany ny endriky ny fanadiadina amina lafin-javatra zay verina fa misy fandikana ny lalàna mifehny fifidianana zany fa tsika ihany ko de ny antso zany ny parlementaire mba hanao fanadiadina am'ireny tranganjavatra samy hafa ireny mba hampitombona tsara n'lay zava-misy sy ho fantatry mivoaka satria ny voaka ihany ko dia mananjo hafantatra zany ny zava-misy eto amin'ny firenena ary zay ny antom-pisiny ny parlemanta raha miresaka parlemanta makisika dia ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-ndoolona zany resahantsika zany akoatran'izay namana inkaja misy akombavao maro be miparitaka eto zero hoe raha ihanina hony atao ohatran'izao samborina hony zao sy ny sisa sy ny sisa nampanatsony eny amin'ny sampana manadiady ny adeloka be vava hony i professeur zao de iny moa hatramin'ny maly ny adevitra iny zany tsy maintsy mijery telefona ihany satria tsika miandry vaovao dia mba hahafahana mampita zany de somary tena taitra sy nalahelokely amin'ny lafin-javatra maro zany amin'ny hoe de ahoana ihany zany ty firenetsika ty raha ohatra ka ny crème ny crème sarotra be manko no anononana anarana na heveran'olona anankiray ho crème raha tsy tena crème tokoa izy zany hoe le tena haingony tsara le mame an'le maminy tsara le tena mame an'lay tena hoe tsiron-javatra ary le tena hoe mapisy an'lay anton-javatra mijoro ohatra hoe gâteau zany le zahantsika ka raha miresaky tsika misy crème maro be eto Madagasikara eto zany ny intellectuel nytytsika resana am'zany anisan'ny sangany am'zany raha ohatra ka tompon-daka era-tany tamina matematika ny professeur Sam Grégoire no voantso eny anivo ny sampana deloka be vava ary de zao ndray zany tsika mare fa mpitarika syndikaly raha ny vaovao voaraitsika na mana inkajarakoa tomanatsoa zany dia voantso ihany ko eny anivo ny sampana fanadiadina ny adeloka be vava i Barson Rakotomanga zay raha tsy diso zay mpitarika syndikaly eo anivo ny randrana syndikaly ho an'izay tady hoe ohatrohatran'izy ary zoko be Barson zany de izy de somary manao an'le fitafy menamena reny foana ny randrany de manao ohatran'lay andeha ataotsika hoe bonetra ve iny menamena de misy volombava kely zay izy tataky ny volombava ny Adolphe Hitler zany tataka zay de anisa mipetsiketsika ary re foana misy olana ny knapsa io eny tonga ny mpitarika syndikaly Barson Rakotomanga misy olana eny am'ireo orinasa zay tsy miankina samy hafa de tonga ary manome
fiofanina sy ny tsara ho fantatra ho an'ny tontolo mipiasa amin'ny akapobeany mihitsy mipiasa malagasy a izany tarika syndikaly izany de voantso ihany ko zany de zay ny antony mahatonga atsika amin'ny teny hoe antony zavatra inona daholo zao rehetrarehetra zao ny akoatrany hoe misy vaovao samy hafa tsy te hiresaka amin'ny vaovao iny amonka enikajy satria te hindrana ny teniny enikajy hoe mbola apetratsika ao anaty fitandremana hoy zay enikajy fa raha toka rasanatrika marina tokoa zany adevitra any de osytsika hoe de hoentinay zary raha ny firenena satria reo everina zany fa tena sangany ao anatin'ny adevitra eto amin'ny firenena zany no voaresatresaka mombamomba azy ary de efa nisy karazana vondron'olona ny teny ny bam ny betsileo ny antesaka ny antemoro ny antefasy ny antandroy de inona moa le aim manankiray makoa de ny teny zany ny amin'ny atsaharo ny fanenjehana ny ray aman-dreninay a de ny tany saina tam'izany ny ray aman-dreny Kristina Razana Maso ny ray aman-dreny Rondefo Monja ny rahalahy Christian Tabera zany lafin-javatra zany de tokony amperitreritra nrehetra hoe maninona misy firona fitsangana mpikambanana tampoka mitsangana ka mifampiaro ao anatina trangan-javatra ohatr'izao ary maninona misy feo mivoaka ny amin'ny hoe eritreretina fa misy vaovao ohatran'izao mandendeha any ambadika any na misy fampiatsona mandendeha any ambadika any de ho an'ny sesesy zany le fa mba nazotozoto endao are fa ho tapahan'ny olona hono ny karamatsika zany ke de tena mba hafahafa ihany problema zany de hoe tsy mampianatra reto tsy mianatra mpianatra fa tsy afaka nahanao fanadiadiana fototra ny amin'ny hoe inona ny olona ny sesesy fa maninony tsika mandany vola be amina miliarda miliara miatrika fividianana fa maninony tsika ny tsy mahavaolany ny mpampianatra mpikaroka nefa avy am'ireo no ahafahana mamorona elita sy intellectuel eto Madagasikara inkajy raha koto manatsoa de misy vola be miparitaka eto fa tsy afaka mba mijery an'le mpampianatra mpikaroka mpampianatra za rehefa mandeha matetika rehefa miona am'ireny mpampianatra reny napita fahaizana de mba menatra ihany andrandray nisy fotoana tafaradalana milahatra taxi be tafiditra ao anaty taxi be de mba malahelo ianao azafady Ramse de mba aleo mba peheko ny anina ny Ramse ny frean'ny Ramse non ok zao fanirina aleo peheko Ramse mba malahelo ianao mba tsongon'olombolo kely any eo amin'ny toerana misy azy reny olo reny fa mba malahelo ianao hoe ianao ve moa de tonga amina toerana samy hafa misy anao raha tsisy mifampitana fahaizana zany inge tompoko le atao hoe fanilo mepite ka ahoantsika no angaringarika ahoantsika no ikendrikendry tohana am'izay mety raha aman-drenitsika manam-pahaizana amintsika fa nga atsona nga fotana mafato mifaneho-kevitra sy mifanetana inona moty manatitra taratasy eny am'ireny ambaratonga na biro-panjakany reny satria ohatrohatran'izay manko le rehako le fanaterana taratasy samihafa de tsy jerevana akory ny olana fototry le sesesy fa tonga de arangaranga ny hoe tapahana ny karama de eritrereto ihany zany hoe raha mpampianatra mpikariko zany amanjatony zany tapahana karama de le endriky le tena le fampianarana sy le tena goavambe ao anatin'le tontolo hoe mpampita fahaizana mihitsy satria efa menimenina ny aty amin'ny ambaratonga faharoa sy ny aty amin'ny ambaratonga fototra aty amin'ny éducation nationale hoe tena tsy zarizary ny tontolo fampianarana de ty indray zany le fampianarana ambony koa zany de atratran'izay hoe tena tsy akitsitsy zay de zao moa zany tongeny amin'ny hoe fiadanana lay mpitarika ny sesesy de atraiza zany no fahasahina amina antony zavatra ohatran'izany marina fa manao fanambarana politika ary miteny ny sesesy hoe itiny anay ny tontolo ny fampianarana fa zay koa de natao iresaka raharam-pirenena ary maninona tokoa moa tsy afaka iresaka raharam-pirenena izy reo sociologue de formation mpampianatra mpitsara ny sasany mampianatra momba ny filozofia sasany mampianatra momba ny resaka science naturelle tatara sy ny sisa ka maninona izy ny science politique ka maninona izy ny tsy resaka raharam-pirenena ohatrany hoe tsy isy intellectuel zany eto amintsika mba afaka mitatara ny zava-misy mba afaka ihany ko mba manameloko any ivelany reny mpampianatra mpikaroka mpampianatra reny raha miteny dia
mangoritsina lay fitondrana zay iantefan'ly izy satria lay olona ngezabe ny everina fa miteny fa eto amintsika zany inona moko ny laky renge fitazonareo hoe ny markeur renge fitazonareo hoe ny ambalaza mifanoratsoratrareo mandeha bisonareo nareo arandrandray rovotra pataloha nareo arandrandray miaraka am'le kiraro le lavaloha kely iny mitongilana iny tsy vitanareo manao an'iny mba amboarina de miara milahatra bisy amin'ny mpianatra indraindray raha rehefa mba hoe maimaika de misy mpianatra indraindray taratara de hoe mba etikely amin'ny moto sany angele mpampianatra pikarika eto amintsika de tena mba mampalahelo any raha ohatra ka any am'le tena crème no tena azera amin'ny tany atao tsy nitsinina kosa ary tena ahitana endrika fampirorona amin'ny lafin-javatra marobe raisitsika am'izay mihitsy le izy namana enikajy andray any alaina sambo antsika zay secrétaire général ny atokazo vema fa eto de manao fanamariana ihany zany satria androany zany ny verina fa atsiaro ny nidony ny mpanao politika vehivavy sy ireo niarany tolona taminy sy ireo vehivavy zay verina mahatsapatena ao anatin'ny tolona nataony nidony zany nieritreretiny izy io saika hoe aka fiangonana omaly de anatitra voninkazo raha ny vavao nampitainy reo tompona andraikitra de eny amin'ny tsangambato mahery fo fa ndrarana moa zany enikajarakoto manatsoba atsika mpanaraka ny fandarana de eny amin'ny QGN team eny abelera zany no anao fitaovy vavahana atsiaro amin'ny mpanjaka vavy na de zany anarany zany ara tompoko goavambe hoe mpanjaka vavy satria tsy ny rehetrarehetra zay tehirany ny azo osorana ho mpanjaka fa misy palmarès misy parcours misy travail misy effort be da be nataony teo amin'ny tontolon'izany mozika zany na tonga azo mpanjaka vavy ary ny salegy mifamatotra ny kolotsaina ary tena mampalaza Madagasikara zany tsy ny old musique ihany fa ny salegy marina manana tontolona mozika fa ny salegy anisany tena itiavan'ny olona Madagasikara ary misy mihitsy ara manao fanadiadina manao mémoire momba ny zany fa zao mpanjaka atsika moa zany eto mpanjaka vavy ny salegy nanodimandry ary izy tamin'ny zavatra zay tena mampalahelo na lasa azy dia sarotra ataony manao zany am'izay hoe tena famezam-boninahitra azy zany itsika de mahatsiaro mandrakariva ny nidonisy ny zava-bitany teo amin'ny tontolo ny tolona sy zany zava-kanto izany saingy mamalahelo ihany tsika raha ohatra ka voninkazo aterina eny amin'ny tsangambato ny mahery fo no rarany zany de ozy tsika hoe fa inona koa zany fanjakana miady amin'ny voninkazo zany kady reo tsara fotsiny reo vehivavy reo de avelao mba hametraka an'izay fihezam-boninkazo zay ho fahatsiarovana azy anokatra lalana ny nidonia raha mbola eritreretina hoe tsy maintsy misy lalana tokony homena ny anarany zany Bezara Eliane Virginie zany heverina tokony nanovana tsangam-bato tokony tahaka ny nanovana tsangam-bato any Dede Fenerive sy Jean Fredy tany Fenerive Atsinanana ary tokony misy mihitsy aza fahatsiarovana isa-taona na ihany koa fananganana efitrano tahaka ny nanovana efitrano rato tamin'ny mpanohitra Georges Andriamanantena zany endriky ny fahatsiarovana sy famezam-boninahitra ny olona zany ka inona ny olana raha ohatra ka mbola ambohatra ny razana mba ahafahana zany mampiseho an'izay tena hoe fiombonana am'izany ary fanomezam-boninahitra am'izany de mbola tsy nasitrika ny razana dia tsara kokoa raha misy ny fitrotronam-bavo satria lavitra be nosy be Elville zay misy ny fiambenana ny razana am'izao fotoana zao fa sarotra zany manao zavatra eto Madagasikara ary zany rehetrarehetra zany efa nazavaintsika tamin'ny fanadidina enikatsa hoe misy système birmaniana zany manomboka tarataratsika zay mihetsika de efa ary zay mba tianao zavatra zany de zay tsy azo atao de tsy azo atao de gaga sy talanjona ihany tsika hoe hatrany amin'ny voninkazo ve ametrahana problème mino fa manakambara am'zany ny secrétaire général ny antokony ny ASVM rehefa aveo enikatsa rakoto manatsoa zay ny atao efa makavakana aloha zany santarany fanelazafy manatany ny androany aiza mireto ny caméra corsalaly large saly very masoko de miarabanao andre mato Alain Désiré Rassambany tonga soa eto amin'ny aiza ny large tonga soa eto fandarana angaredina efa elaela ihany moa zany izy efa hitantsika tany atokantrano tany no teto amin'ny plateau arabaina tonga soa de misaotra nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana satria tena be deaibe ny fanontaniana samy hafa zany apetraky ny olo-pirenena indrindra mivantana ho an'ny collective fa androany aloha zany ianao de nataony sambodokotra mihitsy de tsy maintsy apetraka aminao zany fanontaniana zany ho amin'ity androany ity zany mba ahafahany rehetra mahazo valiny fa zao aloha ny fanontaniako voalohany tompoko
zay rehetrarehetra zay no didiny raharaha-pirenena am'izao fotoana zao zay ny raha ntsika ny aino zay nentina iteto ny fisamborana mitrangy etsy fampiatsoana mitrangy etsy fikasana fisamborana moa zany sy ny sisa akoatran'ny hoe de mahenontsika fa dia risy ny investiture andriamato anay Désiré Rassambany miarabanao ny réaction anao aloha zany fahitanao ny ambiance politique atao amin'ny tanàna am'izao fotoana zao. Miaraba namareny kaja ary miaraba faniry ary miaraba koa antsika rehetra any an-tokantrano rehetra any na ataoko hoe eto andrenivohitra zany na any amin'ny faritra maro samihafa district sy commune na ivelany Madagasikara satria mivantana koa moa fandary antsika eto ary mankasitraka tamin'ny fanasana satria miandry fanazavana miandry koa ataoko hoe toromarika maro samihafa ny olom-pirenena maro samihafa ka ataoko hoe manana didy am'izany tenako eo anatin'ny antoko zay misy ahy indrindra moa zany zay miaraka koa matetetika amin'ny hitsika zay iarana amin'ny collectivité candidat tamin'ny fanoherana an'ity fifidianana atao amboletra ity. Marina tokoa fa zay ny zavatra misy tsy diso safidy zay antoko juin resako eto tsy diso safidy ary tsy diso fanehoan-kevitra raha ohatra ka tamin'ny taona tamin'ny febroary roapolo sy roa arivo zay no efa nitsikera ary namoaka mpahibe maso tao amin'ny Carleton memorandum matevina ny navoakanareo tamin'izany ao daholo io resaka tsy fanaran-dalàna io tsy fitsikerana zavatra ataony ACC ny tsy fanajanana fa nitsakitsahana ny zon'olombelona misy resaka zon'olombelona resahany faniry to satria eo ihany le maha intellectuel ny olona gejainao mihitsy amina resaka raha matahora sy ny sisa fa misy tsy fanajana ny zon'olombelona anatinao sy ny sisa ary indrindrindra ity resaka fifidianana ity efa resaka an'izany zay tamin'izany ka amin'ity androany ity dia malahelo anao na dia ataoko hoe kivy indraindray fa mampitarika anao dia tsy maintsy mitraka ary mezaka misintona mitarika ny olona ny vahoaka amina tanjona ho tsaratsara kokoa. Inona ny zavatra misy androany mihemitra le firenena ary vao maika tafalatsaka anatina kizo zay tena sarotrarotra ny anarana azy raha tsy mijoro isika androany. Inona ny zavatra misy nesaka anao resaka hoe eritreritra na tentative na fanaovana investiture ho resako rehefa avy eo iny fa iverina kely fotsiny anao mety tanatina famelabelarana sy fanehoan-kevitra natao tato zany fa ampiky fotsiny le izy satria manaprofo zao zavatra misy am'izao fotoana izao le ataoko hoe tsy fahombiaza ny fitantanana nataon'ny reto olona reto tao anatin'izay efatra taona sy tapany na 5 taona latsaka kely zay manaprofo zao zavatra zao ny légitimité nataon'ny fanoherana i fanoherana io tsy voatery antoko politika rery hany fa ao anatiny ao ny syndicat ao anatiny ao ny fiarahamonim-pirenena ao anatiny ao ny olo-pirenena tsotra tafiditra anatin'izany moa resana teo ranabavy zokibe ray aman-dreny ny donia zay mampalahelo satria reny no fombafomba nandaozana nyty Madagasikara ity ratsy zany kanefa raisina ho martiory hany izy raha ohatra ka zay ny zavatra nisy mesaka tsika resaka fifidianana io ny zavatra misy am'izao fotoana zao taratry ny fandresentsika vahoaka io zavatra misy io tsy piko zay na doko hoe namafisinareo teto foana taratry ny fandresentsika vahoaka io satria ny antony betsaka loatra isika zay tsy nandray anjara tamety ho fandreseny reto vitsanisa reto ary manana adidy isika raha-pitso afaka pitso hitaky ny rariny ary hitaky ny ara-dalana satria zotsika re zany tompoko ny zavatra misy am'izao fotoana zao mbola manaprofo any koa am'lafin'ny fahatelo fa jadona tanteraka ny zavatra misy eto mbola tsy tetezamita atsika zao mbola tsy tetezamita zay mambaivay ohatra ny ainatsika taloha zay nisy ady sy sisa tsy isan'izany eto fa mbola ady arakevitra no misy eto mbola ady amina fotokevitra zay potepotehiny reto mpitondra reto sy hitsakitsahany any ambanin'ny tany mihitsy no mbola ady madio ataony collectivité candidat miaraka am'ireo vondrona antoko sy vondrona fiarahamonina maro samihafa am'izao fotoana zao ary ny farany zany dia manamarina zao zavatra misy zao fa mihavery na lany tamingana ny élite politique eto Madagasikara zany hoe mandalo crise ny élite nareo ataontsika hoe tsongoim-bolo eritreretana ho manam-pahaizana isitona an'ity Madagasikara ty mankaniny amin'ny lalan'ny fandrosoana itsika am'izao fotoana zao azonao enkena ve na iray segondra mela tsindra tsy hoe manavakavaka
fa mba manentana koa antsika saranga maro samihafa satria maro ny saranga misy am'ty firenena ty misy ny natokana hamboly hanodina ny siampamokarana misy ny natokana anao fotsiny ataontsika hoe intermédiaire na anao commissionnaire misy moa ny businessman ny teny fampiasan'ny tanora amin'ny andavanandro misy ny natokana atao hampianatra misy ny natokana hikirakira ny lafi ny fitaterana etretra ary misy ny natokana hitantana firenena tsy zay zany fa ny elite resantsika atao ary mandalo crise lalipaka atsika raha ohatra ka gejaina orooroana ampitahorana araky resan'ny faniry to ihany amafisiko ny elite tsika ireo no mitantana firenena ny firenena tompoko rehefa tsy mijoro ny ataontsika hoe tsongoim-bolo dia mazava ho azy tsy vitany mihemotra ihany fa sotomony olombitsy mankany amin'ny lalana fahaverezana le firenentsika ary tsy zaho tsy sikareto fa le taranaka rapitso afakapitso no hibaby an'izany ary tsy androany ihany fa lay fahasarotantsika piaro amin'io resaka fandrianam-pirenena io zay nahafaty reo ray aman-dreny maro samihafa tamin'ny fotoan'androny dia tsy ho voaviditsika ntsony io ary tsy ho voaviditsika na vola io na fanahy io na vatana zany zay amin'ny ambangovango ny zavatra misy eto ka androany raha raisiko refa le okevitra vitsivitsy maly fako maly misy teti-dratsy any zay mieritreritra ny hampiasany ty valim-pividianana zay havokana sioni moa zany vonjimaika amin'ny 4 ny volana novembre sy havokany ataoko hoe androm-panjakana anakiray ny ACC na fitsaranavy momba le lampandorena na amin'ny 3 ny volana décembre zao ampiasan'ireo vokatra reo zany amina hevidratsy lalana tery amin'ny ajandatsika hoe fanaovana investiture mialohan'ny fotoana ratsy zany satria venako rehefa aveo moa zany iny fa ny zavatra ataon'ny sioni am'izao fotoana zao ny efa mipetraka sahady ary manamarina io ahiahy io fitakina nataony collectif de candidat anatin'ray volana stapany zay sy ny vondrona maro samihafa amin'ny fomba hoana moa afahanao mieritreritra androany raha ohatra ka io lisy mpifidianana io zay efa nitsikirainy safidy vovonana zany efa nitsikirainy KMF kono hoe ary mbola anao mafisa zany tamin'ny omaly nitsikirainay mpanao politika hoe tsy tomomba nare tompoko ny fepetra nanaovanareo ny lisy mpifidianana efa 3 volana lasa zay talohany iny nametrana candidature noho ny tenan'izany voaporofo izy am'izao fotoana zao izaho miteny ty ary manana kara-pifidianana anankitelo tseritsiretina zany Alain Désiré Rassamba manana kara-pifidianana telo imagine vatsika am'zany vomaika ny olo-pirenena maro samihafa efa tenena maro samihafa any ny faharoa ao anatin'izany tsy ho averiko tsony fa efa nampahafantariny KMF kono hoe tsy ny safidiko ny tsy fetezana amin'ny fanofanana ny mpikirakira ny fifidianana zava-dehibe zany imagine voary ny olona hikirakirany fifidianana ao anatina birao mpifidianana no tsy mahafantatra akory ny zavatra hataony ina ary ny zavatra eritretinao am'zany ka tsy vomaika izy manaraka baiko fotsiny hoe ity ary ovay le izy de hovaina ina tsifatsifany iny ary ny tarimarika eto no resahako ary ateny fotsiny hoe zavatra vocation am'izao fotoana androany io mbola 2 isanjato ny voka-pifidianana tonga eo anivony sed sy ny RSRMV no voakirakira eo anivony foibeteur ny sioni am'izao fotoana zao enandro taorian'ny 10 volana novembre dia mbola 2 isanjato 2 andro sisa zany hoe androany sy raha pitsy zoma alakamisy safady dia zoma izy no amoaka ny valim-pifidianana miracle aviay zare tompoko no hitanareo amin'ny sioni afahanareo mikirakira voka-pifidianana 7 isanjato ao anatin'ny 2 andro mba hambara ao anay zay fa natonga anay marimarika mahakasika nyty logiciel ampiasainareo ty hoe tsy mety re tompo ty zavatra ataonareo ty fa alohatsika ifampidinika zay mahatonga anay marimarika mahakasika nyty resaka zotran'ny fampiakarana voka-pifidianana sinsy mbola singa anakiray fotsiny zany ambarako zany ka io zao hoe hanaporofo io na io resaka tahambany io efa manaporofo tsy hanana legitimité mihitsy ny filoham-pirenena zay olany forcena fotsiny olany amin'ny zavatra misy androany ty zao moa zany fa mandeha ny mahoraka ny resaka hoe ho atao le investiture na ny fianianana le filoha zay olany eo amin'ny 7 volana décembre de mbola veriko zany ary any an-tanako antsika volaka malagasy fa tsy manara-dalàna re tompoko zany ny mandat dia tsy azo afohezina
ary tsy azo alavaina raha ohatra ka andriamato andrindina rajoel filoam-pirenena teo aloha nanapa-kevitra ao candidat nisy nanao fametraha-pialana de tsy afaka miverina eo izy na inona ny zavatra ho ataony sauf ka hoe fifidianana madio no nametraka azy dia miandry izy ny fehim-potoana fahataperana ny mandat ny filoha zay nenke ny ACC teo zany hoe 7 volana janoary zay vao afaka mametraka ny daty afahana manao fianianana fa tsy akory vao mivoaka ny valim-pifidianana de forcena hoe ina ary zay fanaovana mety hoe anamarinany lay izy lay tsy fahamarina toerana zay efa eretseretiny hoe hosahirana ihany izy amin'io lay betsaka loatra ny nisafidy ny tsy fidy no lay vitsanisa zay mbola vitsanisa anatin'ny vitsanisa no manehevitra amin'izao fotoana ka izay no mahatonga anay mametraka hoe mbola ao anatin'lay bodongero ao anatin'lay tsy fanarahan-dalàna ao anatin'lay tery vaimanta no mety hanaovany zalany ty zavatra misy ty ary mampitandrina heny zay satria tsy zany le tompoko le fitantanana firenena tsy zany le firenena netseretsika ao tsara ity ary mbola manamafy ihany eo lay fitakina nataony collectif des candidats sy ny vondrona maro samihafa hoe tsy tokony hoenkena io fifidianana mena amin'ny 10 volana novambra io ary io zavatra misy zao fotoana zao io fa voapirofo hosahirana atsika raha miroso amin'io mbola maro moa ny ao ambadika ao fa hoteniko rehefa avy eo andriamato Alain Désiré Rassamba rehefa nitaniko ihany koa le vokatra ofisialy eo voaka ao anatin'ny efatrandro ao anatin'ny eninandro aorinany le fanambarana le vokatra vonjimaiky ahoana ny fahitanareo azy satria na tiana na tsy tiana zany raha hoe zay satria ny masovo américaine mihitsy mantsy nefa namoaka ny indi tety andro iny zany hoe efa mahalala koa zany fianakaviana resapirenena hoe zay ny fivoaran'le izy ahoana ny fahitanao an'izay hoe tena farany volana novambra zany ny vokatra ofisialy koa de ivoaka le izy aloha zany petatoko hoe raha amilafiny ara teknika no jerenan'le izy satria fatatsika tsara nefa ny ACC tsy ohatran'ny CENI ny ACC tsy manana ratra mangaika fa io la hitatsika atao amin'ny reny vohitra ihany io ihany no misy ny folobeny ary tsy manana koatsin'izay izy ny ACC ny faharoa manaraka an'izany ny ACC tsy mikirakira voka-pifidianana fa anjara asan'ny CENI zany hoe tsy misy zavatra vaovao fa io le voka-pifidianana ao amin'ny CENI ihany vonjimaika io no kirakirainy ary ho anay manokana moa zany tsy manantena zavatra maro ary tsisy miracle ao na de ataoko hoe be ary ny zavatra hotondrana fitoriana satria betsaka ny proof hita na mahakasika ny fanovana PV zany na ny mahakasika ny ataontsika hoe ny problème na corruption électorale zany na ny mahakasika ny ataontsika hoe ny fanaovana amboretra fotsiny anatina bureau de vote maro samihafa na ny indrindrindrindra ny finiavana mihitsy manova ny voka-pifidianana isaky ny pro zany zavatra ho alefanty satria manana candidat anao an'izay fitoriana misy satria ny collectif des candidats moa zany mazava azy zay candidat folo zay efa nanapa-kevitra fa tsy hanjay anjara tamin'ny fifidianana dia tsy hanao anjay fa omenay any candidat sy tendrandriana sorony aiko ny proof rehetrarehetra ampelantananay satria izy no efa nanapa-kevitra ary nirotsaka mivantana tamin'ilay fifidianana enina de nisy vahoaka ary nifidy anay raha tsy teny fotsiny no andriamato hoe rajon ary mampiana zay nisy nahazo bady be indrindra tamin'iny faritany tany antsiranana iny sy ny faritany hafa fa andriamato sy teny andriana sorinaiko no nisy nandray anjara mivantana tamin'ny fifidianana omenay azy le proof de izy no hitondra an'izany fitoriana maro samihafa satria manana an'izany légalité sy légitimité zany izy ka izy anao toe ahoana ny zavatra isy amin'ny ACC tsisy miracle ao tsisy miracle fa ny zavatra voaka ny CENI fotsiny no mody asiny anakilo de ny ataony mety hoe manao annulation na bureau de vote amin'ny alalana proof zay hitany ampelantanany kanefa izy tsy afaka hanao zavatra ampihena ny vatony azo ny candidat anankiray zay ataoko eto fa nisan'ny nironany satria efa hita tao alohan'ny datim-pifidianana ny fironana ny fitanilana nataon'izany ACC zany tamin'ny fanapahan-kevitra zay mitanila amina olo-tokana na vondron'olo-tokana tao anatin'izany zavatra zany ny fanontaniana matetika andriamato Alain Rassamba ny miverimberina eo ambavany rehetra ny hoe de ahoana ny tohin'nytolona fa nay zany naty zany aza de rehefa maneho hevitra ny ankilany any amin'ny fitondrana any zany
re matetetika le izy de tena efa faly sy mibitaka ary tena voizin'izy ireo mihitsy hoe efa nama amin'ny tena efa foany zany collectif de candidat zany a efa tsisy tsony a tsy naombo ny tolona ary dia efa tsy avitin'inona tsony reo a zay a rehefa miomana nanao investiture ho ny sasany sy ny sisa de eto le fanontaniako marina fa nanao valandresako amin'ny mpanao gazety ny collectif de candidat ndry matora sambany alainy fa ilainy ny mpanarady ho anareo anatin'ny collectif de candidat iny ko mahafantatra tena efa tena tapina tanteraka ve ny domo amin'ny tolony atsika fotsy miaraka ny collectif de candidat ary tena hoe efa tsisy tsony ny lalana ahafahana manoe an'le tolona satria zay no irairainy any amin'ny ankilany zany taorina nyny fifidianana iny ahoana moa ny tenenantsika hoe fonana tsy hisy intsony na mihamalemy sanatriavina ny tolo ny collectif de candidat zay raha ny fanambarana moa zany tsy de maro toerana loatra moa zao itinany zany satria zareo ny collectif fa ny antokage vraimen zay manana candidat ao anatin'ny collectif kosa de zay no mahatonga ana miteny satria manana vaovao makasika an'zany zahay mivory matetika miaraka amin'ny candidat anay de mahafantatra an'zany ny zavatra azoko resana fotsiny de zao ny collectif de candidat re volana stap niaraka amitsika vahoaka ny fitakinana atao teo paseviko fotsiny fa efa tena maro teto zany tsy fanekenany ACC io tsy fanekenany CENI amin'ony tsy fanarandarana maro samy azy nohony tsy fananany koa ny expérience sy ny technicité ahafahana manao an'zany sy ny fironana indraindray amina fanapaha-kevitra mankany amin'ny vondrona na olo anankiray ny fahatelo de tsy fanekena ny fanaovana mikimaky tamin'ity resaka accord any ambadibadika politika nanaovana ny famindram-pitantanana tamin'ny gouvernement tany amin'ny olona anankiray zay nanao ny intérim ny président de la république ary fa efatra farany moa zany mazava ho azy dia ny fitakina ny ozatra-pifidianana mbady io mipetraka foana io ary mbola takitsika satria mahatonda nanapa-kevitra ny collectif de candidat fa tsy handray anjara ary nanentana ny vahoaka malagasy mihitsy tamin'ny fifidianana iny dia mitaky androany raha pitso afaka pitso ny tsy maintsy isiana fifidianana filoampirenena madio sy tsara karakara ary azotsika ankatoavina araky ny fenitra na eto antoerana na ny raisam-pirenena mitohy zany le tolona zay nitakitsika fa miampy izy androany satria no ny antony terrain zalahandeha le valim-pifidianana ny fifidianana na de tsy nenketsika ary zany maro anisa de io ny zavatra misy am'izao fotoana zao iraviravy-tanana ve ny collectif de candidat iraviravy-tanana ve tsika vahoaka malagasy satria fifidianana fa fifidianana ihany fa ny ao ambadika io fifidianana io dia voataratra io fifidianana tsy manjary io ny olana rehetrarehetra misy amin'ny fiarahamonina misy atsika ao anatin'zany ny olany tsy fandriam-pahalemana voamaly ary nisan'zany moa tsy fantatra ahoana ny fandehany iny iza na iza no ambadika ao sisa am'izao ny enquête tsy misokatra tranoniza les victimes avelako eo eny ao ambadika io ny olan'ny fampitehan-dalana ao ambadika io ny olany reny harena be da be harem-pirenena ao anatin'ny 73 kilo 49 kilo ny tao anatin'ny coffre ministère zay tsy tapopoka ny io affaire any Londres zay tsy affaire any Londres fa taratry ny fanitsakitsahany olona ny hasin'le firenentsika io aiza ny tatitry nataon'ny gouvernement tamakasana tsy misy de hipetraka fotsiny ve tsika vahoaka malagasy manoloana an'zany hipetraka fotsiny ve ny olom-boafitsika ny parlementaire ny maire ny conseil etrerehetra dia zay mahatonga an'le collectif de candidat hoe mitohy ny tolona fa hetsy bahoaka io inona ny antony ny fifidianana re tompo de raharam-pirenena fa tsy raharano collectif rery ihany matohy itsika zay maro anisa za moa mialatsiny fa tsy de fombanay loatra zany fa indray mitoraka ty zay voatery tsy maintsy itenany ty satria tsy mety trop loatra ny zavatra ataony CENI tsy efapolo isanjato io no tahany fahavitriam-pifidianana jereo zavatra navoaka ny safidy jereo zavatra navoaka ny KMF koa de mbola tsy feno ary efa mitaratra sahady fa latsakin'io tokony ho latsakin'io nay tahapahafandraisana anjara ny mpifidy zany hoe mananinkany na ny amy telopolo isanjato any zay koa ny information azonay ka itsika fitopolo isanjato zay nanapa-kevitra no tsy cautionné an'ty tsy fanarahan-dalàna sy ny amboletra sy ny teritery vamainta atao zalahy ty zany no mila mijoro androany ho avely atsika am'izao fotsiny ve io zavatra mandeha zay na tonga ny collectif de candidat nametraka hoe mitohy ny tolona ary hiova endrika lay tolona ino moa le endrika io le rafitry ny tolona mihitsy no miova mihatsaratsara kokoa ary mihamanakaiky lay vahoaka satria ny fividianana raharam-pirenena tolom-bahoaka io satria mila miady koa ny vahoaka am'ilay zo ananany tsy resaka fividianana eny fa averiko ndray mandeha ny marary ny vahoaka amy tsy rariny ray manontolo de mila takina
amin'ny endriny maro samihafa tsy ny collectif rirany taky an'zany fa entaninao am'zany ny antoko politika rehetra zay misy to Madagasikara ny fiarahamonim-pirenena zay misy na nanaramaso ny fifidianana na ny tsy nanaramaso ny fifidianana ny syndicat zay iharany antsonjay misy ny tapahakarama am'zao ny piasa zay mpikambo anatina syndicat misy oroorona affectation etsetreetretra ao anatin'zany no ray aman-dreny mijoro moa izy tsika na ray aman-dreny ara-drazana zay efa nijoro foana nanelanelana tao anatina fampiresana nefa ny lavy ny tali ambadika hoe zay tsy andray anjara amin'io dia ireo zany no ataoko hoe rafitra mitondra mankany amin'ny fanatsarana ny tolona am'izay litatsika tolom-bahoaka zany de mazava ho azy to moa zany mazava ho azy resako to hoe nisy candidat anankiray nandray anjara tamin'ny fifidiana efa hita taratra sahady androany tsika mesaka ty ny valikafatra avy any amin'le candidat sy teny andrena sonoro aiko fa sarotrarotra ho azy ny hanaika am'izao fotsiny ny zavatra ho avoaka ny zalahy io raha zay manana preuve izy misy koa moa ny preuve avy aty amin'ny aty nomena ny zareo any fa hita taratra fa misy zavatra tsy milaminao ahoana ty logiciel fanaovana fampitana na fanangonana an'le voka ampifidianana efa nitsikiraina io tany amin'ny telo volana lasa izay satria ny auditena le izy tsy nankenay ny valina fitsirihana ny audite tsy ny fanarahana any ane ny fodotsy ny olana amin'ny fomba ahoana moa ny eritreretanao amintsika androany miresaka raha ny valy mpifidianana vonjimaika na voaky ny chenille hatramin'ny omaly province ny toliara fotsiny resako 2 isanjato no vokatra voakirakira eo anivony chenille 2 andro sisa ahoana moa zany eritreretanao hoe inona loatra ny énergie ny miracle magie ao amin'ny chenille avy tany mikirakira 7 isanjato ny voka mpifidiana ao amin'ny province ny toliara en 2 jours ao anatin'ny 2 andro eo zay ny mametraka fantanina hoe io ary le fantenena io le logiciel io lay le zavatra fa ny ambetrahana eo foana ahia sy ny tsikeraina hoe dao reto mba hojehina ty zavatra ty tsy hoe le voka mpifidianana avoaka amin'ny 24 eo no manahirana anay taiminana apetraka sy fa le zotra ny pitsopitso ny tao anatiny tao rehefa mamoaka sahady mitaratry nylay ataoko hoe fanovana eny andalana ny voka mpifidianana na ny safidin'le vahoaka ary indrindrindra ny fiabilité ny vaovao na ny information avoka ny chenille ao anatin' zany tambazotra na logiciel zany no adihevitra mipetraka mety tsy ho takatry ny vahoaka malagasy zany fa apetraka foana hoe io no taratry nylay fitakina nataon'ny collectif des candidats ka apetrako le fantanina androany mety amitsika ve ampilamina antsika ve afantanina zany apetrako zany hampisy roaroa amin'le fiarahamonina social politika ve zany satria averiko indray le fifidianana taratry ny firenena ray amanontolo io niteny moa namana safaniry to ary mbola ampirisiko mihitsy ary zay H20 mahity de mbola isintona mankany am'zany mihitsy mila mitory isika zay anao an'zany fa manina moa avela am'izao fotsiny ho arem-pirenena reo olona maty maro samy hafa eto amin'ny firenena tany afarafangana tany Kongo ohatrany hoe tsisy nina mihitsy mandeha de mandeha am'izao fotsiny etsetreetretra reo arem-pirenena de avela am'izao fotsiny ve de ao zay taoko hoe mampirisika zay ny zay andrim-panjakana zay mbola manana ny légitimité tsy zany fa ny intermédiaire am-pirenena hanokatra an'lay ataoko hoe fanadiadinana ny enquête parlementaire satria manana didy zareo hijoro hiaro ny maro anisa tsy voaprofo zao fa ny maro anisa no lembenana ao anatin'ny safidiny fitsanisa zay eritreretana ho ampiarina fotsiny nao forcena alefa mankany am'zany investiture zany inona ary ny tena andrasanareo amin'ny vahoaka malagasy am'izao fotoansandro mato lerasambatra satria ny vahoaka ihany ko zany a de miverimberina ary lasa mivadika fandemetsaina mihitsy ary le izy rehefa raha nihitana eny amin'ny fiarahamonina de mahantra de sahirana de alao zay hitadiny haniko hoaninay de zay ane ka tsisy amelona anay ane reo mpanao politika reo avelao raha nga am'izao de nisy tsy nisidy mihitsy tery isotro tery sindranakeny zay mianaka zay sy le zanako fa rahalahy kely de ny anay le fa tsy ho fidinay efa ho lany de alonay tsy mifidy tena nanaitra le izy rehefa ataonay dezirersama satria ilay tsy ho fidinay ozy efa lany de alonay tsy mifidy de inona ny andrasanareo amina vahoaka zany amin'ny malagasy zay tena tsy azo omena tsiny kanefa ny tsy azo jerena fotsiny koa le izy fa tena hoe ao anatin'izay situation zay zany le malagasy amintsika ny teny zay tsy mila mifampianotsika
tsy mila fampianatra fa ataoko hoe toromarika angamba no andrasan'le vahoaka malagasy satria ny biby tsisy voalohany tokoa dia tsy mandeha de mazava ho azy moa fifanenketsika tao anatiny zay ray volana sy tapan'izany ny fitaritany collectif des candidats fa zareo no efa niteny zany hoe aloha iarahantsika mifandrimbona izy ty mazava zany fa ny fitaritana an'le tolona zany no iarahantsika manao zany hoe misy mety rafitra ho apetraka eo fanatsarana na vaovao hitantana an'izany tolona iarana amin'ny vahoaka izany tsy fampianitsika satria fanentanana no ataonay antoko politika secrétaire général na national na antoko politika no miresaka eto de fanentanana no ataonay any vahoaka malagasy aza miravoravo tanana ntsony araho akaiky ny fivoarany toedra raha-pirenena tsy fanomezantsika fa mety mizavatra tsy tandrify atsika na tsy tandrify anay fa izay le mahatonga atsika tokony miara-mirona ao anatin'le tolona raha misy vaovao ny aminareo any ampitao maika na ny aminareo mpanao gazety zany na amreo namana maro samihafa na mirafitry ny antoko na rafitry ny fiarahamonina maro samihafa dia ny andrasanay koa zany de tena marany le fiarahana mirona fa mazava le fanentanana nataon'ny mpitarika teo hoe tsy ho henketsika io am'izao fotsiny fa tsy maintsika handroso tolo-kevitra tsy maintsika hitaky tsy maintsika hanao zay azo atao rehetrarehetra mba hahafahatsika manala ny jadona ary manala ny ataontsika hoe fahifampanjakana zay ho apetraka amboletra aorian'ny 3 volana desambra ho avy zao de zay no fanentananay hoe oka re tompotsika mba tsy ravaravo-tanana satria tsy anay antoko politika rery hany Madagasikara fa ny vahoaka ray manontolo ny maharary ny jaly mahazo antsika malagasy any Ambovombe any Akandriho any Ambodangezoko ny Sandapa région Sava problème na vanily etsetsetreta de olantsika Madagasikara ray manontolo zany ka zay mahatonga ny anay manentana hoe andaotsika iara irona ny mety tsy ho fanenketsika ny zavatra misy eo ao anatin'ny ara-dalàna satria omeny lalam-panorenana fahefana atsika hanao an'izany fitakina izany dia nitaratry ny raha-pitso tsy efa mandresitsika androany raha io voka-pifidianana avoakany zalamy zao io de tokony tohizatsika zay fandresina zay zany hoe ny angatahana amin'le vahoaka zany de mazava ho azy ny fitakina hatrany sy ny fijoroana ao anatin'izay fandresena na de ataontsika hoe tsy natsinaviany sasany ary zavatra zany tsy tokony atao ohatra fampitahorana na fampiororona ny karavasy ny kibay zay moa zany resaky ny namana hoe raha vao miatsika ange ny malagasy de efa tonga de efa lacrymogène sy ny sisa na tiana tsy tena ihany keo andre mato Alain Désiré Rassambany reny nisy fiantraikany tamin'ny sain'ny olona ihany keo anatin'izay ny tena adisanina zany ny fahitanay azy de hoe ahoana reny ahatonga ny olona tena hoe tena ho resy lahatra mihitsy zany mba ho actif ho proactif amin'ny zavatra atao eto amin'ny firenena ao anatin'ilay hoe fikarohana le fanovana mety misy astuce hoe tsy fantatro amarananao ny fivahiniananao eto amin'ny angaretona ihany keo manoloana an'izay atao hoe comportement na fomba mampihetsika na hoe fijoroany ny olom-pirenena manoloana ny ho avy firenena zao zavatra mba tiako ho ampitaina amintsika valabla zany ao any antoko nanomoan'ny vahoaka tsy ny fifidianana filoham-pirenena rery ihany ane no atretsika eto zay zany mba hanentanako atsika hifiditsika ny président Fokotany kelikely eo hifiditsika ny maire sy ny mpanolotsaina an-tanàna be ny tanàna sy ny mpanolotsaina an-tanàna hifidy ny lehibe ny faritra hifidy ny solom-bavambahoaka sisa zany ny fifidianana maro samihafa zany averiko indray mandeha raha ity filoham-pirenena ity ary no efa goragora de aza mieritreritra atsika fa hanana mpitarika satria ny filoham-pirenena mety lavidavitra kokoa antsika fa ny maire sy ny be ny tanàna sy ny président Fokotany akaikay kokoa antsika fa raha ity no ohatran'izao ny anaovan'ny zalana azy de mazava ho azy fifidianana ray manontolo de tsisy zavatra manjary ary tsy afaka ataoko hoe ireflete an'le safiditsika mihitsy ny zavatra isy eo zay no mahatonga anay mampitandrina ary manentana antsika hoe oka antsika tokony saro-piaro androany fa raha androany tsika no tsy mijoro de folo taona ho viditsika lafo tsy vao vidim-bola io fa ny taranakitsika ny ho avitsika no sahirana ao anatin'izany zay no mahatonga anay manentana androany rapitso afaka pitso zay ny anankiray ny faharoa manaraka an'izany betsaka ane ny tolom-bahoaka efa natao teto e mety hoe kely le izy tanatina commune tany zavatra nisy zany vao malomaly zao nisy ny taky tery hoe teto Antananarivo mihitsy problème na jiro sy rano nampandrenomby ny mpianatra eny amin'ny université tsy Antananarivo ihany fa ny université ny Toliara Majunga Tamatave manana olana am'zany
nezaka système pédagogique io problème takiny CSS na université io olana takitsika amina problème na ataotsika hoe olany tantsaha zay tsy nahazo fanampina tamin'ny fanjakana na amin'ny resaka infrastructure zany fa ny manara-penitra fanaovam-bola sy ny sisa na maika an'zala tanaty 5 taona zany io olany ataotsika hoe ny tanora zay tsy mananasa firy moa ny asa nampanantenain'ny fotoana am'izao fotoana zao antsika atao anatin'ny 5 taona apetrako antsika averiko antsika vahoaka le fantanina any le taratry le fifidianana de zay mahatonga ny mandresy lahatra antsika hoe ianao tanora mijery anay io ianao ray aman-dreny manana problème na fidiram-bola isan'andro io ianao tsy manana asa io ianao le mbola misedra tsy fandriam-pahalemana isan'andro ianao zay tsy afaka manao business fa misy vondronao vitsy no mitango no mahazo favoritisme amina resaka tsenam-baro-panjakana amina resaka ataoko hoe asa na fahandrarana na atao anatiny zany na mifandraisana amin'ny anivelany ejetraetra io no entaninay satria raha vaovah iny olany fividianana io dia milamina atsika tsy misy andelingelina antsika mihitsy na ifandrarana ananantsika problème io na i olany fitanterana zay mampikaikaika ampitaritra io na ny olany carburant ity teniniko anareo alohan'ny maraparanako azy am'izao tsika miresaka zao mba misy ve tompoko ny andrara andraikitsy ny gouvernement am'izao fotoana zao session budgétaire zao fotoana afahany intermiera rotonta mampandany ny teti-bola-panjakana ho ampiasaina amin'ny taona 2024 mba misy ve ny fankankevitra mba misy ve ny vaovao maripotra omeny ministère misana ny fitantanam-bola teti-bola sy ministère tsirairay sy ministère tsirairay tsy misy zany zay mahatonga andreo syndicat ro mihetsika ne mety tsy teneniny zareo ao anatina feo avo le izy fa amin'ny endriky maro samihafa fa io mahatonga ny syndicat mihetsika satria averiko ndray mandeha raha tsy vita tsika no mitrasian zany am'izao fotoana zao inona no hoavin'ny Madagasikara ao amin'ny taona 2020 satria nitety-bola-panjakana ny marina fa annuel io isan-taona zany hoe raha vitana zao ny amin'ny 2020 fa tsy isan'izany tsisy vaovao maripotra makasika an'izany de manentanao nareo parlementaire hoe aiza ho aiza ny gouvernement ifao tampotrany ty volana novembre hiditra ny volana décembre atsika zay tokony ametrahana anovana adihevitra makasika zay tety-bola-panjakana hoentina miasa amin'ny taona 2020 adidiny gouvernement zany fa io zao hoe io gouvernement efa sadasada io ve no afaka hamoaka an'zany zavatra zany fantanina petrako zany de zay no anentananay ny vahoaka malagasy hoe aza miravoravo tanana reto raiso an-tanana ny hoavitsika ny maraparanako azy fotsy ko tsy le tety-bola-panjakana teo irositsika mankany amin'ny fividianana maro samihafa angamo misy tety-andro fanavoaka ny seni io le mahatonga anay mitsikira foana seny ore tompoko na mialatsianao fa misy olona maro samihafa fatako fa nataoko hoe tsy manana ny expérience ve nareo de tsy mba nieritreritra an'zany hoe isy fividianana maro samihafa hisy eto ny be ny tanàna etretra lehibe ny faritra tsisy daty tsisy calendrier de mandino baikony mpanatanteraka fotsiny ny seni zay ny mahatonga anay amin'ny teny hoe tsy mahaleo tena iseny io fa mitanila amina olo anankiray zay ny mahatonga anay mitsikera ny gouvernement hoe ianareo le tompoko fa tsy manana légitimité tsony isolo tena ny fahefam-bahoaka satria ifandraisiny zareo le fahefam-bahoaka tamin'ny alalan'ny accord politique nataony tamin'ny ACC sy ny ataoko hoe mitantana atao amin'ny senaka izany no mahatonga anay manentana ny vahoaka hoe andao re tompotsika mba hiara hirona hiara hitaky hiara hijoro ny endriky ny tolona no atsaraina ivelatra bebe kokoa fa ny fahefana ananatsika de efa vaoprofo tamin'iny fitopolo isan-jato navoaka ny vokatra navoaka am'izao fotoana zao fa anisan'ny tsy nifidy de aloha kosa mba horaisitsika le fahefana amin'ny endriny apetraky ny lalàna amitsika iny moa ny fahefana ananany vahoaka fa ny fitakina ara-dalàna ampilaminana na amin'ny fomba maro samihafa ahafahana maneho an'izany tsy tokony hanjara an'izany mihitsy ny préfet na Antananarivo na ny chef district manerana Madagasikara gaga fotsy moa zany zao faniry mba somarina tsipramako aty moa izy to fa gaga fotsy nao raha misy olom-pirenena na mpanao politika izy na tsy mpanao politika mba iray fo am'lay ataoko hoe ataoko hoe euro angamba raha zay nao azo kesana maro ny euro eto Madagasikara fa anisan'ny euro tompoko vavy ny nidonia fomba ahoana moa no anakanina ny préfet an'zany na de ataoko hoe isoroko ny maha-préfet azy fa mba mahagasy azy le hasy ny mahagasy azy no viraviraina anaty le fanapahan-kevitra kanefa
raha olona manan-tsaina sy manam-panahy tokoa le olona de mihoatra lavitra ny fahefana zay ananany ny hasiny mahamalagasy azy ka zany zavatra misy ato amintsika eto ka zay mahatonga ny manentana ny voaka malagasy hoe hoavelatsika handeha am'izao ve le firenentsika re tompoko hoavelatsika ho viravirainy olona izay efa mieritreritra ny tenany sy ny fahefany zareo manala mihitsy nay fahefana normal ve le firenentsika hoavelatsika ho alentiky le olona anatina ataoko hoe alana lavaka ny izoka tsy haiko hoe tsy haiko tsony ny terme na ny voambolana malaza zany ve le firenena ka zay mahatonga antsika mijoro indrindrindrina isika ataoko hoe tsongoim-bolo elite am'ty firenena ity zao fa manomboka misy tsatsana antsonzay ny elite pitarika ny CSS zany hoe pikaroka mpampianatra ambony de imaginez-vous am'zany aizany ho avyny reto taranaka atsika reto misy takaitra ane zany zavatra zany am'reto mpianatra rehetrarehetra ampianarina hoe ny mpampianatra azy no anaovana amboletra mba eritreretisika aveo inona ny sekel ho apetraky ny zany amy sehatry ny fampianarana ambony mpampianatra no miteny eto ary mampianatra amin'ny sehatry ny fampianarana ambony aho malahelo any aho fa nefa zany no manosika hijoro androany hoe tsy azoko enkena kosa zany raha ohatra ka mpampianatra to ahy na de tany amin'ny PPR zany na tany amin'ny CG mpampianatra foana anarany eo fa vao maika ve amola vola ny ho avy nyty Madagasikara ty no tsindrinao fotsiny anatin'ny zavatra zany dia tsy azo enkena zany na aiza na firenena misy tsy Madagasikara ena fa firenena maro ary matoa mandroso ny firenena sasany dia ny elite no manosika ny firenena mankany amin'ny lalana fampandosoana ka mitarika ny olona fotsiny ao mitarika ny voaka malagasy amin'ny lalana fahasahina sy ny fijoroana ao anatin'izany Andriamatoa Désiré Rassambany secrétaire général ny antoko Aéroport Madagasikara misaotra anao tompoko ny vahiny teto anaty fandarana angareto nantona an'izay faneho-kevitra izay makasitraka indrindra tsy mialonjafo moa ny fandaharantsika ao anatiny zany atao hoe firesana ny raha-pirenena misy teboka maromaro izay mifamatotra amin'ny actualité ny resahana teo ny verina ihany koa nahafahana ho an'ny olo-pirenena zany nandray repera ihany koa ny fanazavana teo satria dia zay moa no mahafirenena raha manana ny Madagasikara fa ny razafana tany. Ya. Makasitraksika ny secrétaire général ny antoko ASVM Rassambany Alain Désiré niaraka tamintsika teto tam'ty maraina ity misy fantanina maromaro zay azo noraisina tao anatin'ireny fanazava-kevitra reny ary mety hoe nampiayatsika ny mety hotoy ihany tolona sy ny rehetra satria manko any ambadika any de misy teny efa mitsinjaka mafy mihitsy efa de teny anay zao ny tanàna efa tena tsy tasasy ty fa de efa ho avy zay amin'ny investiture sy ny sisa magaga ny fivoizany amin'le investiture ny amin'ny hoe tena efa akaiky ny anatanterahana n'le investiture mazava nge ny tenin'ny Alain Rassambany teo hoe ny amin'ny hoe tato amin'ny volana janoary le mandany tapitra de tokony hisy ny endriky ny fanajana zany fa efa maika loatra le teo aza moa le filoham-pirenena teo aloha rehefa nametra-pialana de tsy navita nametra fahefana tamin'ny olona zay tokony hisy olo azy fa le fahamaikana zany satria le goude pouvoir le tsiron'le fahefana efa ao anaty ao de efa miandry ny amin'ny hoe efa io ny lala masaka io efa manana emimpolo isan-jato tsika am'izao fotoana zao dia ndao dilirina ny investiture mivoizina de zay mahakakana namana inkajarakoto manatsoa hoe ngamo hoe efa fantatry reto olo reto no valiny avoakan'ny senisy ny ACC misy fantanina ty napetraka manko zany na de hoe efa any anatin'lay tafaraka anatin'le lalana zary zareo satria eo ihany nge no mifandraindraikely eo ny fianakaviana ao anatin'lay fitondram-panjakana n'lay hoe senisy ny ACC de hoy tsika hoe ny ambara tonga andalana tompoko de tsy afaka sakanana mihitsy ny resaka procédure samihafa sy ny lalana na my processus ahafahana mahazo voka-pifidianana tsika moa tsy de mivaky loha am'le fifidianana satria etriny efa kotina tsy misy iny 0/10 ozy raha mora favorizay fa na izanona jana de ozy tsika hoe ny firahirany retolo reto investiture de tahaky ny efa milaza izy fa fombafomba fotsiny sisa ny famoambokatra vonjimaika ataon'ny seni ary ny ACC de efa mazava ho azy ny lalana zany
nefa ny ACC zany araky ny nambaran'Andriamatoa anay rasambany Désiré teo a dia azo antoka zany fa mety isy reketo maro samihafa satria ny teny an'izany moa izy teo ny amin'ny hoe zahay a de mety nahita tsy fanjariana maro samihafa fa ampitondra anay amin'Andriamatoa sy teny randrena solony aiko izy moa zany nisehatra tao anatin'le fifidianana tena mananjo feno tanteraka mihitsy izy arak'izay fomba fahitany teo anivo ny prositeny sy ny fanohanina zany larina fahatelo ambin'ny folo zany ny amin'ny hoe inona no irrégularité samihafa zay tsikaritry izy ireo inona ihany koa no mety hoendriky zany fraude samihafa zay hitan'izy ireo zany inona no anomalie samihafa zay hitan'izy ireo zany na mety mihoatra an'izay aza zay any amin'ny côté an'izy ireo de zay le tenentsika hoe rehefa nandeha ny adevitra teny am-piandohana ka nisy nanontanytsika namana enkaja vao nandeha le adevitra hoe tsy nentina anao sinoy an'le taratasy Andriamatoa sy teny amin'ny collégium lasa izy nanao fampelezakevitra de nisy nanontanytsika de mivaly teny nataotsika de zao raiso tetikady daholo ny zavatra rehetra voaporofo le izy zao de voaporofo le izy am'izao fotoana zao hoe mipetraka ao anatin'ilay tetikady le izy dia andray zany zao no azo revenina zany fa maso zay ahafahana zany mitondra eo ambony latabatry ny adevitra raha ohatra hosika ka tena mbola hoe mandinika sy mitsara amin'ny famarinana ireto eo anivon'ny senisy ny ACC ireto isika de tsy miala lavitra le teny nambaran'Andriamatoa Raymond Ranjeva professeur tena loloavina tapony loha ary tena irariana mihitsy zany professeur lehibe zany mba tena hoe tena anana andro lava be ary afaka mbola mapita amin'ny taranaka rehetra teorina mba afaka mandray anjany fampianarana sy fanazava-kevitra omeny zany za mandrakariva enikaja rehefa mivahiny amina fandarana zany Andriamatoa Raymond Ranjeva zany nataky ninona mety ho fahasairana ny eo amin'ny asa sy ny fotoanako de tena tsy maintsy mandany fotoana mieno satria betsaka ny zavatra azo ratovina amin'ny fanazava-kevitra na ny mo teknika maro samihafa na ny fomba fampitana ny hevitra na ny fomba fanomezakevitra amin'ny alalan'le teny malagasy mahafinaritra tsara zay mety misy teny malagasy vaovao amin'ny sofina matetitetika ny firindrany fanazavana ara-teknika ara-tsiantifika ara-politika entin'izany professeur lehibe zany indrindrandrindra izy rehefa ny resaka pahabe maso ny fahitany momba an'io fitsarana avy momba ny lalam-panorenana io de ho tsarain'ny karatra zany zao le fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny amin'ny hoe mba kibo mitsara tena handinika ny nambaran'ny hafa momba ny fanakanana azy reo ke fa matoa misy olona mitondra fanakanana ary tsy olon'olom-pona tsika indraindray raha ohatra ka itsika mitondra fanakanana de ohatsy ny fitsarana avy angamba momba ny lalam-panorenana eny kinona mozy ianareo bitika sy kely tsika moa inona tokoa vovoka sy lavenina fa raha ohatra ka mpitsara lehibe nanana ny andraiky ny teo anivony zany akory pénal international zany na akory ngeza be teo anivony sehatra iraisam-pirenena zany ka siege tany alahe nanana asa tany nalitry ny taona maro be nanana andraikitra lehibe tamin'ny famerenana zany il zeparsa zany ranosy miparitaka Madagasikara vavolombelona zany résolution 1979 zany sy ny amin'ny hoe tao anatiny zany komity ny famerenana no zany anisany ao anatin'ny akademia malagasy no miteny ny amin'ny fahitany ny androm-panjakana anankiray zay miresaka miambina ary tena manao fitsarana momba ny lalam-panorenana ka izy mpitsara iraisam-pirenena sy mpitsara mpampita fahaizana amin'ny mpianatra malagasy sy mpitsara malagasy no miteny an'izany de manongila tsofina tsara tsika enikatsa de izy tsika hoe anitsiny teny ary ve le ACC satria any amin'ny ACC zany ny baolina farany ahafahan'lay filoha teo aloha manindry ny ese eo ambanin'ny aintso any mpanao rugby mahay an'izany manindry ny ese eo ambanin'ny aintso ka tena hoentin'izy ireo indray zany ny baolina de anjaran'ny ACC satria renina tiana na tsy tiana dia misy dety morale trosa ratsaina mitambesatra mibaby am'ireny zavatra ambaran'olona lehibe sy azo everina fa tena manam-pahaizana malagasy reny ary tsy Andriamatoa Ranjeva Raymond ihany no miteny fa maro be ny efa nanio hevitra momba n'izany ACC zany de miverina tsaiko hoe nikajarakoto manatsoa rehefa nandalo teto Madagasikara ny mission d'observation an'ny vondrona européenne nantarihan'ny Christian Prada
ary rehefa hiala teto Madagasikara ihany ko ry Giovanni Di Girolamo zay masevo amin'ny vondrona Europeana nandimby azy moa Isabelle Delattre de zao ny zavatra nysoratany zareo rehefa niala teto ny amin'ny manahirana ihany ny amin'ny fifidianana ho avy eo ny amin'ny fisin'ny filohan'ny ACC sy ny filohan'ny CENI eo zany le fifandraisana tamin'ilay hoe olona ao anaty androm-panjakana sy le hoe efa nanana ndraikitra teo aloha niaraka tamin'ilay fitondrana teo aloha zany le filohan'ny ACC tsika tsy miteny hoe manodidididina marina zany tsika tsy miteny hoe voaporofo zany fa mba te hilaza fotsiny tsika hoe azo iverenana zany adevitra zany satria ny olona zany ny vahiny zany nefa natsinjy melomy malagasy ny amin'ny hoe tena anana problème nareo amin'io rafitra anankiroa io de CENI sy ny ACC de nitohizan'ny collectif de candidats le tolona inkajarakoto manatsony amin'ny hoe tena tsy mahatoko marina zay am'le CENI sy le ACC de reo mivokatra mandeha am'izao fotoana zao de eo mandrasantsika hoe tena hiraikitra ao an-tsain'ny ACC sy mpikambana ho aminy ve lay fanamariana de ataontsika hoe tsy fanakanana fa fanamariana samihafa zay entin'ireo rehetra mpanohy hevitra momba izany androm-panjakana izany raha voarain'izy ireo zany de anjaran'izy ireo manitsy ny diana raha ohatra ka tena hitsara amin'ny fahamarinana ihany koa izy ireo raha toka misy rekety satria tseto moa zany tsika tsy mbola mahafantatra mihitsy nikaja hoe izany nametraka fitoriana any amin'ny ACC momba ny raharaham-pifidianana tsy mbola manana élément d'information an'izany tsika ka tsy afaka hitena momba izany fa iverintsika fa tena hitsara ary tsy hanao fitsarana ohatran'le fitsarana hafahafa teo rehefa amoaka n'lay validation n'lay candidature de hoe izay tsy manamarina zay taratasy tonga ty aminay zany fa rehefa complet fotsiny de inona avoakanay de engany ka tsy ohatran'izany tsony le izy nikaja fa tena mba tena hijery tsara de tsy ho jery tsara en groupe koa zany fa hijery tsara isaky ireo mety ho reketo tonga ao amin'izy ireo hoe taiza maro ny ty bureau de vote ty inona ny olana tamity ndao aloha fa alaitsika raha misy PV ohatran'izao na hoe ndao tsika hitady profo ndao tsika antany ny mety président bureau de vote tao na mety président fokotany tao na mety ny tompona andraikitry ny CENI eny anivon'ny commune na nasala am'izany na teny anivon'ny SRMV manana fahafahana tsara anao an'izany ny enen'ny ACC mba tena ho clean zany am'ilay hoe fifidianana na valim-pifidianana hovoakana io satria mba hanana lay crédibilité antanteraka io zany ny tokony hoe fomba zany everitsika ho an'ny evon'ny ACC mba hanavotan'izy ireo zany lay endriky le fanakianana marobe tam'izay filazana ny amin'ny fanolanana fanitsahana ary fandrikan-dalam-pandroenana nataon'izy ireo zay ka nahatonga ny collectif de candidats ny teny coup d'état institutionnel amposen'ny ACC no nisy teto Madagasikara ary nahatonga n'ireo olon-dehibe rehetra ara-politika sy ireo mpanohy hevitra zay ny teniny amin'ny fosotra nahatonga zao crise zao de anisan'izany fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana de mba mino zany tsika fa hoe mba afaka andinika sy saina tsara tsy raisiny zany kory ny hoe fahakiviana ho azy sivy menata na hoe fanatoraam-bato an'izy sivy menata na fanaovana tsinitsinina olona manana mivonany zany mato magistrat de premier grade zany na magistrat ny siége na magistrat zay mety nanana ndraiky te teny anivon'ny asa-panjakana teny amin'ny primature ny sasany teny amin'ny toerana maro samihafa ary mato zany ny laniny teny anivon'ny androm-panjakana mpanao lalàna samihafa na anteny merandolona na anteny meram-pirenena na solo teny any CSM de veritsika zany fa olona manana ny tena hoe tena maizy azy zay le nyresahako teo hoe crème ka raha ohatra zany tena mba ametraka an'izay de veritsika fa tena handinika tsara am'izay mety ho taratasy fomba fitemoena ny fitsarana de hoe antota taratasinady fa mba handinika tsara zany am'izay mety ho fitarainana fitoriana tonga eo amin'izy ireo zany ka ho tsarainy tantarany amin'ny hoe tena nanao ny ACC ka raha vatra eo le hoe tsy azo raisina sy tsy mitombona sy le hoe azo raisina fa tsy mitombona fa mba zava-dehibe am'izay ny amin'ny hoe mba fahenona ary io moa le nitsin'ny Flora Valomanana hoe mba amboary am'izay ty anyty fa tsy mety hoe azo raisina fa tsy mitombony ty de io zay filohan'ny ACC eny ara fa nde hitady voambolana afo zay le nisy fasafasy tam'izay manko fa isa tao amin'ny Novotel hitady voambolana afo zay tam'le science d'information ny rahana tamin'ny ACC izay de mba mino zany tsika fa isy voambolana afo ny amin'ny hoe rehefa misy manaritra fitoriana de sady azo raisina no mitombona dia ahafahana maka fanapahan-kevitra fa niriny zany
fa anjara ny fitsarana avombalina lam-pandrenina enikaza no mandinika satria misy zavatra maro be engane mba tsy andairana le influence politique sy le pression politique sy le mety précipitation samy hafa any ambadika any noho ny mety hoe daty mandiondina na mety hoe tsy maintsy alaitsika am'izay fa efa ny maîtrisena situation rehetrarehetra noho ny efa fahamaiky ny sasany hoe aleo am'izay zay iverina amin'ny toerana fa efa mba elaelo zay tsisy pimpampipasy efa elaelo zay tsisy GDC sy ny sisa mba iverina am'izay le statut nafinaritra be teo aloha de mino sika fa tsy izany kory no baiko fa tena fitiava-tanindrazana marina ka handinika araky ny fahitana ny tena zotra ny lalàna zay hampiarina sy hajainy zany ACC zany inkazarakotomanatso zay indrindra satria tsy maintsy miodidina ny ACC sy ny voka-pifidianana moa zany ny fivoarany vaovao atoato faniry Razafy Manantany dia anjaratsika no mitondra ny famakafakana manodidina an'izany ny azo itsorana azy dia zao ny amin'ny hoe ny voatra nanaraka n'lay amboletrana natanterahana an'le fifidianana ny paikady netiny teo anivony collectif des candidats zany faniry Razafy Manantany zany hoe rehefa jerena zany ny lafiny ara-politika sy ny lafiny ataotsika hoe fiatrehana n'lay raharaha ampifidianana dia tsy niala mihitsy ny teo anivony collectif des candidats tena tsy niala mihitsy izy ireo ary nanao ny ataotsika hoe hevitra rehetra afahana mampandrena afahana miaino sy afahany vahoaka maharay ny zava-dehibe izay isan'ny ajoroana vaovao lehibe netiny nambara ny andriamatoana rasambany teo fa ny Razafy Manantany lay hoe ny profo samihafa eo ampelantanan'izy ireo dia omena izy ireo ny candidat sy tendrarena soloneko zay zany le fivoaran'lay raharaha fivoaran'lay paikady rehefa natao amboletra zany lay fifidianana dia mampanao politika dia hoe tsy afaka amelany le firenena ao anatin'izay sany tery vaimanta zay ao anatin'izay atao hoe tokotany ny didiko fe lehibe zay ny mpisehatra politika maro samihafa fa tsy maintsy mijery ny vahoaka dia tsy maintsy mijery ny hoavin'le firenena mihitsy amin'ny fitantanana raharaha-mpanjakana dia hoe ity zany ny lalana anankiray zany hoe raha dika amin'ny endriny hafa zany manoloana ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana dia ny candidat sy tendrandrena tsololeko reny latsa-pitondra teny na hoe misy olo tena ny eo anivony collectif des candidats zany fa ny Razafy Manantany rehefa jerena zany lay endrika isehony de ny mahazava-dehibe sy mahagoavana an'le izy de zao ilay profo maro samihafa ary eo no antony tenenantsika faniriny amin'ny hoe ary mampitombona ny fanamariana netinao teo ny amin'ny hoe ampy vela eninandro enina amby roapolo efatra amby roapolo novambra ivoan'le vokatra vonjimaika zany raha ho terenao zany le vokatra vonjimaika sy le telopolo novambra afahana mametraka ny fitoriana de afahana tena mijery le fitoriana tsakasy andavina mba ho marina le vokatra ofisialy avoaka n'le fitsarana avy momba lalam-pandrenana zany fanontaniana ataotsika hoe tena mila apetraka eny any amin'ny firenena ny ivelany eny faniry Razafy Manantany 20 ora hatramin'ny 4 ora misy ara 2 ora misy ara 9 ora monja ao aoriana ny voka-pifidianana ao aoriana ny fifarany fandrotsam-bato de fantatra ny voka-pifidianana fa ny atongavany reny zava-nisehony reny any amin'ireny fireneny reny de zao ifampatokisan'ny mpifaninana rehetrarehetra ny hodidin'ny fifidianana any am'lesy fifidianana ny fikarakarana ny fifidianana ny teknôlôjia rehetra isahanana ny fifidianana any am'ireny fireneny reny de ny fampatoky ny rehetrarehetra ary de manaiky ny rehetrarehetra fa dia mety hoe la amin'io hoe alefasoary adiny enina adiny 12 20 ora 4 ora de fantatra ny voka-pifidianana filoham-pirenena ary de minitra vitsy ao aoriana lay fivoan'le voka-pifidianana filoham-pirenena de fa mifampiantso ary fanome félicitation daholo mpifaninana hoe zahay de manaiky ny faharesenay fa dia miarabanao andriamatoa folo vaovao any amin'ny firenena hafa zany any amin'ireny fireneny reny zany dia tahaka izay ny zava-misy fa ny zotra-pifidianana teto mampatonga an'ilay hoe 19 novembre ane le fianianan'le filoham-pireneny iny zany efa lasitra nipetraka iny de nisy farafahakely ny tao zany tsy maintsy napetraka ary tsy maintsy narahana de am'izao fotoana zao 19 janvier ny fianana filoham-pirenena am'izao fotoana zao fa ny Razafy Manantany 20 novembre tsika
de ohatra ray Alain Désiré Rassambona vahintsika teo ny laza avy any amin'ny faritany amin'ny hoe hatrany amin'ny 300 isanjatony roa amin'ny 300 isanjatony birao fandatsam-bato sy ny vokatra ny ampelantanana tao anatin'ilay 9 novambra hatramin'ny 20 andro zany efatrandro zany eninandro zany raha le 9 novambra hatramin'ny androandro 20 novambra zany no nikirakirana voka-pifidianana de ahoana moa zany ny afahana mahazo an'ilay voka-pifidianana 9 isanjato ao anatin'ny 2 andro farany de hoe misy ny de deadline zany zay moa fetsotsika mpanao gazety azy nany hoe fetrandro farany zany amoana an'ilay voka-pifidianana vonjimaiky etsika itenenany zany amin'ny misy zavatra tsy logika be deaibe ary misy zavatra tery vaimanta be deaibe ohatrany tena terena andeha fotsiny am'izao zany ao anatin'ilay izy de osytsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe anaoana no avin'ilay firenena malagasy de ahoana ny filaminana azo andrandraina ao anatin'izany de ozy izy ny anina omaly inona moa ny fanambarana nataotsika navoakatsika KMF Knoe namana technicienne mety mbola hita ve le fanambarana KMF Knoe omaly ohatsika technicienne le fanambarana KMF Knoe omaly zany mba avoakatsika kely eo vetivety fotsiny option rose izy no afahana resaka afahana mamany olana eto amin'ny firenena misaotra namana technicienne mahafinaritra reto namany reto mahavitribitrika zalao hita mihitsy hoe mbola tanora ao anatin'ny hery sy tanjaka tsara ny ozatsandro rehetra iny amin'ny fikirakirany matosy ny saina mbola ao tsara ampiakarina ampidinina ihany veriasina ny fifidianana eto Madagasikara moa zany fa misy point zany ary amin'le résolution mbola alefaso ihany dia ao anatin'izay ataotsika hoe tery vaimanta zay zany amin'ilay fikirakirana ny voka-pifidianana amin'izao fotoana zao alefaso ihany ampiakaro ihany alefa ary zala tena mahay mandamina sy mandrindra le izy moramora mihitsy ela be vao tonga am'le deuxième page zany voilà io zany ozy izy hoe amin'ny toy zao dia mihevitra ny fikambanana fa lalana roa no azo ivoana nanany fanjakana ijoro eo legitimité fifampidinihan'ny hery velona eto amin'ny firenena zay zany ny anankiray de hoe fampiasana herisetra zany hoe mety hanana legitimité zany ilay fitondrana raha ampiasa herisetra manoloana lay zava-misy satria rehefa tsisy mihetsika tsony rehefa mangina daholo ny rehetrarehetra rehefa mahazo fahana le herisetra ka tena misy le tanteraka ny rehetrarehetra zay zany vao mety tena hoe afaka hitondra arak'izay hitondrana azy le firenena zany lay fidina-mpanjakana manahirana ny zavatra tahaka an'izao fa takonily ty adevitra ty enketsany amin'ny hoe lalana roa no azo fivoana hanana ny fanjakana ijoro eo legitimité zany hoe raha tsy mandeha am'ireo zany de tsy manana legitimité zany le fitsona le fanjakana ijoro eo fa raha ohatra zany ka misy an'izao lalan'izao zany araky ny efa tena faminavinany KMF Knoe azy de misy legitimité dikan'izay zany ny résultat sy ny fanjakana hitondra eo de mbola tsy hanana legitimité zay fotsiny angamba ny antony tsotra faniraza fimanatana ry mampitombona n'izay fanamarenana ataonao zay le fifampidinihan'ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena aloha efa hitany amin'ny hoe izany manampitsofina de izany tsy mirara de izany tsy mivaky loha am'izany io zany efa hitatsika efa nandeha ila foana izy io satria ny gouvernemanta sy ny andriamatoandro Rajoelina de tsy miditra mihitsy am'izany fifampidinihan'ny hery velona eto amin'ny firenena zany iaraikando zany fikoanando zany moa de nanao antso ny rehetrarehetra fa tsisy ny fitondrana andro Rajoelina zany na ny gouvernemanta mitondra firenena am'izao fotoana zao de saika titeboka faharoa ty no nisongadina faniraza fimanatany tao anatin'ny heverina fa hoe fifehezana n'lay raharaha-pirenena sy lay raharaha politika zany de eo tsika zany rehefa mahita an'reto le vanim-potoany reto zay anerena hoe amoahana n'lay voka-pifidianana na no vonjimaika na no ofisialy de mametraka fanontaniantsika faniraza fimanatany hoe iza am'ireo no eritreretina fa ho tonga an'le voka-pifidianana ivoaka eo legitime de io nambarany KMF Knoe io izy irosana fikoanando ve izay kelikely finoana ihany tsika amin'ny mampanao gazety de tena mitombona be re resaka isy faniraza fimanatany teo mba manateny
fivoarana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra nivon'ny ACC sy ny sisa satria anjarantsika mpanao gazety koa no mitaizany olona tokony any mpanjakana nge fa ny razafo manantany tsika de terenina lana mihitsy mba hatonga ny olona tokony androm-panjakana samihafa zany sy ny androm-pitsarany ary tsika teto fandarina angaredona de tsy mbola nanao tsinitsinina nyzany zavatra faritany lalàna ho asatsika zany fa tsy mahazo mijery ny zavatra miseho amin'ny ataontsika hoe mahazo mivilina koa tsika fa mila mijery zavatra mahay amin'ny endrika isehony mahitsy de zavatra miseho zany de hoe raha ireo fotoana ireo afaka roa andro zany de voaka mivokatra ofisialy ahoana ny vokatra vonjimaiky ahoana ny fomba mpanekena rehetra ny zany vokatra vonjimaiky zany de tsoary am'le fikonan-doha mihitsy raha ny zava-misy tsy maintsy hifatratra ato amin'ity fampiasana herisetra ty zany hoe ekeo io tikano tsy tikany de voaka ndray vokatra ofisialy zany de mbola hifatratra ihany koa amin'ny fampiasana herisetra io raha ny zava-nitsy hatram'izay manaraka lozika fotsiny tsika satria tsy tao anatiny voambola ny mpitondra am'izao mihitsy lay hoe fifampiresahana fifampidinihana de hoy zany nefa nkay mefikinao eto hoe raha izay nefa no atao de tsy mahaso ny vahoaka malagasy ity farany fa ny razafo manatany misy zavatra tsaroko ianikajy ao atsika mpanaraka ny fandarana ny amin'ny resaka fomba fitantanana le mpitondra ny firenena zany ny zavatra tsaroko mivelona andohako rehefa nanao autoproclamation le matoy ihany rajoelona ny ainga teo ambojatovo de hidina teny analakely ny amin'ny hoetiko ny teteza mita zay le tantara tamin'ny sivy sy roa ariva hoetiko ny teteza mita hoy izy dia taorinan'iny nisy mifanendrena prime ministre zany de nisy adevitra marobe ny amin'ny tsy mety fa fiera mitantana natao satria tsy azo atao no manao coup d'état ary mba hahafahana mamerina an'le fanjakana ao anatin'ny lalam-panorena n'lay ordre constitutionnel dia ndao nareo mifampiresaka ataovy ny fikonan-to de mivezivezy teto amintsika ary nisy karazana mahomao vezivezy moa teto ry salomao ry sisano ry simao teratamy mozambikanina zany hatramin'ny franchement raha moa tonga teto madagasikara nisy tralefitra raha mba iny afrikanina tatsimo ino nisy tantara be koa le raha misehiny fa tsy verenako ny am'zany resaka zany fa zao no tiako tenenina am'zany niezaka neny tondra an'le fanjakana de teza mita ny tarihany Andriamatoa Rajoelina indrina tamin'izany fotoana zany de nametraka ny prime ministre Roindefo Monja de tsarotsika tsara mihitsy volana vitsivitsy ny prime ministre Roindefo Monja ny tantana firenena dia nisy am'le hoe tsy maintsy miditra amina fifanarahany ianareo de tamin'iny le nahitany am'le hoe Andriamatoa iza le mpampianatra ny Thomas lasa very tampoka indray le ny anarany Mangalaza Eugène raha mandremy be tena nafinaritra any resaka tamin'izany Mangalaza Eugène zany taona roso roa arivo enjana be mihitsiny zany de napetraka teo Andriamatoa Mangalaza Eugène ray volana niodikodina nitady teo tsy nety nahita hevitra mihitsy tamin'ny alalany clé de répartition ministre ny volany endrany ministère zao ny endrany ny énergie ny endrany mine ny endrany de tsy nety tafavoaka zany lay gouvernementa ny prime ministre Mangalaza Eugène finalement zany nentina nanditra indray le fanjakana fa zao nikariko aingana prime ministre de lasa nametraka amin'Andriamatoa Camille Vital zany ho premier ministre tamin'izany transition zany fa na izany na tsy zany aza enikajarakoa tomanatsoa tsy mbola nahafahan'izy ireo mivoaka tao anatiny le tena hoe fahombiazan'lay fitantanany zany de ny efarany dia tsy maintsy nanaikany lay ravindalana feuille de route ny soniavina teny amin'ny Paon d'Or ny Rajoelina sy mipombazy teny le safidianina de nahatonga amin'ny prime ministre Omer Berziki zay ho prime ministre ny feuille de route lalàna nitondrana ny fanekena nitondrana lalàna ny fanekena nitondrana ny firenena zany de ny annexena tamin'ny lalam-panorenana ny ratifena teo arivo ny congrès ny teteza mita zany hoe nisy prime ministre telo zany teo alohan'Andriamatoa Omer Berziki farany tsy maintsy nanaiky any satria mafy be koa le pression samihafa mba isiny le hoe ordre constitutionnel zany de iny nikarakarany le fifidianana rehefa aveo de rehefa nikarakara le fifidianana rehefa aveo fatatsika ny zava-misy dia tafapetraka moa mazava ho azy Andriamatoa Rajaonarimampianina hery zany taty an'le élection na sortie de crise
fa betsaka ihany koa ny zavatra nytranga tam'ireny satria mbola nitady hevitra maro be mihitsy lay teo anivon'ny fanjakana tam'izany fotoanan'izany le tetezamita zany de niovaova misy signaturana accord politique de tsaroko tsara tam'izay ny fametrahana ny ray aman-dreny be raha arina evandeho natoandro ho lehibe te arivon'ny tsy mazaza de tatioarina voanisy ny tobokolay mamirakotoary velo zany zany hoe na niezaka ny tena homazana be teo anatrehan'ny adevitra ara lay mpiarady tamin'ny filohan'ny tetezamita tam'izany fotoanany zany fa rehefa tsy maintsy misy hoe tiny ny verenana anatin'ny lalam-panireny na ordre constitutionnel de tsy maintsy milefitra ihany de mahatsiaro an'le adevitra misy am'izao fotoana zao a zany rehefa miresaka an'izany tsy hoe mahatsiaro moa zany fa mahita e satria tsy mbola zavatra contexte actuel nyresahantsika fa tsy hoe efa passé akoriny de rehefa mahita an'le zava-misy a zany nkajarakoto manatsoa de ozy hoe tena efa tany am'le fiaonana tamin'ny FFKM ny efa tsy netiny eona ny larana fahatelo andrimatoa iandrindrina rajoelona ary efa misy any koa fiatsona maro samihafa tsarony rehetra ny zany ny ACC efa nampiantso tsy tonga izy sy olo tena nalefany dikan'izay zany efa nisy fikaroana vahaolana maro samihafa ihany ary zay rehetra na nio hevitra teto Madagasikara na ny observateur anandalo tahaka ny international libéral ny comezany sadek ny union africaine sy sisa de hoe mifampiresanareo zay ny tovizany rehetra hevitra satria tsy possible ty résultat ty sarotra ny ahafahanareo mitondra rery amin'ny firenena io expérience politique eran-tany zany tompoko tsy maintsy misy ny ouverture tsy maintsy misy ny cohabitation fomba fiteny manko zany ana zany fa tsy voatery zay no atao adevitra tsisy filoham-pirenena vazaha zany resahako zany fa ny anatin'le hoe misy zavatra maro be tsy hitovizakevitra ao anatin'ilay élection de dikan'izay zany tsy maintsy misy concession vaovao zany resahana rehefa avy eo raha ohatra ka hiditra am'izay le fitondram-panjakana tato amin'ny collectif de candidat de nyteny hoe zay nge de vonina e ara-tsetso moa ny teny misy hoe na boribory na ovale io na inona na rectangle io mety aminay foana rehefa latabatra andre matomary karavalimana moa de nyteny nisy fotoana ny amin'ny hoe fa inona ny atahorana amin'ny resaka e olombelona anie ny resaka eo ary samy malagasy ary teny gasy ny fampiresahana eo e fa tsy teny hafa ka maninona ny tsy samy fampiresaka dikan'izay zany anditra amin'ny lalany zany le fitondram-panjakana satria efa mahita varavarana ny amin'ny hoe mpandresy itsika amin'ny alalan'ny voka-pifidianana zay tsika no milalao an'le fifidianana teo ary niterentsika tsy maintsy nandeha tamin'ny fifidianana iny amboletra ho ny sasany de atraiza zany no ahafahan'le fitondram-panjakana zany hiaina hivoaka hitondra an'le teny zay nentina tena voaka malagasy hoe tsy maintsy mandroso Madagasikara raha ohatra ka mijery ato inikatsa zay résultat de amin'ny 11 millions ny raiky ambin'ny folo tapitrisa arako tsara mihitsy amin'ny raiky ambin'ny folo tapitrisa zany zay mpifidy ny soratra anarana dia ny fito tapitrisa enikajy arakoto manatsoa atsika pijery no nandatsa bato de tao anatin'io fito tapitrisa io rasoloha diso zany ny voasoratra anarana zany tao anatin'ny listy mifidy mialatsy indrindra tompoko raiky ambin'ny folo tapitrisa fa ny nandeha zany niatrika an'le fifidianana zany a raha ny fantatra de na nydididina ndrasoloha ty vakiko ty misy le izy de ty nge ny tena manamarina azy hito voilà hito le izy ty zao zany le izy vokatra azo amin'ny bro-pifidianana de ty le izy de tsy mpifidy ny soratra anarana zany fito tapitrisa amin'ny raiky ambin'ny folo tapitrisa zay recensé fa mpifidy nandatsa bato eto manko le tena tiako atongavana mpifidy nandatsa bato dia 20 sy 500 sy 20 sy 20 alina sy ray hetsy sy 3 tapitrisa veriko tsara ny inscrit 7 110 954 fa ny nandatsa bato dia 3 188 580 zay zany nandatsa bato 20 sy 500 20 sy 20 sy 20 alina sy ray hetsy sy 3 tapitrisa fa zao de mitsikilo ato vato manan-kery suffrage exprimé enina amin'ny 3 selonjato sy ray alina sy 3 hetsy 3 10 636 de tsikilo kely ato le vato aloha enga aneka misokatra tsy ny ram io
ny vato azy n'Andriamatoa Rajoelina ato de zao 1,820,899 na 7,7 sy roa alina sy valo hetsy sy ray tapitrisa de nefa ato zany mijeritsika enikatsa ny resan'ny CNC tao anatin'le refante 11 millions ny vato azy 13 millions tadiavina 13 millions 5 ny tadiavina zay ny objectif fa ny vato azy Inga Rajoelina ato zany de zao valo hetsy sy ray tapitrisa lisan'le malagasy dans l'ensemble zany 7 tapitrisa le fidèle Inga Rajoelina ato zany valo hetsy sy ray tapitrisa araka le voka-pifidianana ny zareo aozy zare araka le voka-pifidianana ty zany fa mbola adevitra be ty fa le ato mivakitsika mitsofoka ato anatin'le seni mihitsy amanko inikatsa de ahoana no possible ny eritreretana fifidianana am'zany sy fitatanana firenena am'zany adevitra mety ny tompokalama nandafarakotonirina tam 98 99 le lalàna momba ny hoe tokony oferana ny tahany fandraisana anjarany mpifidy zay vao manakery le fifidianana raha tsaronao fa ka ity zany de hoe ny vato azy n'Andriamatoa Rajoelina farany tamin'ny fifidianana teo dia 2,500,000 voix ny azo n'Andriamatoa Marc-Ravalomanina 2 millions et quelque asa 2,60,000 angamby izay de mijery antia zany sady efa mivoatra le voka-pifidianana enikajana de ato zany ny vokatra azo avy amin'ny bureau pifidianana miisa ozy izy 16,733 zay sady nefa traité ato sur 27,375 zany hoe 61% bureau de vote zany manerina Madagasikara zany nefa naharaisan'izy ireo ny vokatra de efa traité dikan'izay zany raha 1,800,000 voix ny azo n'Andriamatoa Rajoelina ato na le 2,500,000 voix azy tamin'ny élection deuxième tour 2018 tsy ho possible ao tratrana miezakitsika eo raha tsy hoe misy miracle tampoka eny de miaingainga tampoka le vato le légitimité de zay miverina am'izay le adevitra le hoe ahoana ny afa le filoham-pirenena mitatana fanjakana de za ambany be le taux de participation fa ambony ny taux d'abstention faharoa adevitra be momba fifidianana rehetrarehetra raha iverenana ny fitakina sy ny fanamariana sy ireo tsy fanekena nataony collectif des candidats fa fahatelo de zao ny fanamariana maro be nentin'ny observateur international sy ny mpanaramaso mpifidianana teto atoerana nampiasa olona maro be ny KMF Knoe nampiasa olona maro be ihany ko ny mpanaramaso fifidianana safidy ary reo de samy miteny fa betsaka ny zavatra tsy hita mombana ny KMF Knoe de miteny hoe veriasy ny fifidianana teto Madagasikara ratsy indrindra ny anaran'izany fa somary ny soanena kely ary ny safidy koa rehefa nijerevanao le talitra préliminaire dia anisan'ny tena miteny an'izany hoe tena tsy milaminy ty be da be ny tsara dalàna fankilana premier tour de vite de zay manko le izy de miverina tsaroko tsara le zay manko le moralisateur ny tadiaviko hoe ay zara misy ohatrany sefafi de tsaroko tsara faneho-kevitra matetitetika nataon'ny sefafi ozy ny sefafi zay rehefa nanao titre le faneho-kevitra de hoe mikotrika lamokana atody de zany nge zo zava-misy zao hoe mikotrika lamokana atody any zo zava-misy zao enikatsa atody tsy mety ho foy fa terena tsy maintsy ho foy de miverina ny an'le cause anankiray ty naturalisation par filiation de inona moa le izy enikatsa voabasy par inona mo par césarenina mo adevitra zany le hoe fanerena tsy maintsy mandeha ambozizo mino fa itsy ny arifidy raha ohatra ka tsy zay ambozizo sa ambozizo fa tena hoe mandeha andetrezana lizy de tsy maintsy mandeha amin'io lalana io de tony résultat tony zany ny amin'ny hoe olona manodidididina ny rotapitrisa araky ny résultat kirakirain'izy ireo fa mbola miandro atsika ny tena andrasantsika manko de zao hoe ny olona sehatra atao anatin'le fifidianana ve manana ambara za aloha tsy mino hoe Andriamatoa Serson Daniel Radiranirina candidat larina faraiky ambe folo tena anana resahana betsaka satria rehefa nitety bureau de vote tsika namana enikatsa de saika nanana ka délégué indrindrandrindra numéro 13 numéro 3 raha nisy fotoana tany amin'ny andianako de tsisy ny 3 fa ny 13 ny ato kakabe
fa tany am'izay nanontaniana zany de hoe io ny délégué numéro 3 de io ny ny 13 dikan'izay zany hanakambara zany le larana fahatelo ambin'ny folo eo anatrehany zany adevitra rehetrarehetra zany ka rehefa mba mitondran'ny anjarany izy marany alay rasambany teo koa ny zavatra hitanay ampitondrana azy de veritsika zany am'izay fotoan'izay fa itony résultat provisoire izy moa zany mbola tsy provisoire fa mbola tsy am'izany avoakany seny itony fa tendance fironam-bokatra amin'ny fiantso azy avoakany seny itony de anamarina ny adevitra ho resahantsika kelikely eo ka raha roa taprisa mame fitokisana anao lefa fito amby roapolo taprisa le vahoaka entinao le olona nisaina tao anatin'ny lisy-pifidianana raiky ambin'ny folo taprisa le nandeha ny fito taprisa vato manakely telo taprisa ny fidy aminao eo amin'ny ray taprisa mahery eo de mba atao an'izany eny eo mena gadoso de malahelo andray ny sasany de roa taprisa ohatra de ahoana le légitimité ahoana ny tantananao firenena am'izany la plupart ny akamarony presque mihitsy ny vahoaka ray manontolo zany tsy makasitraka anao tsy kotiana mihitsy ary ny taux d'abstention de hiteny ianao rehefa aveo hoe tena izay no milay izay ny tena zao zany ny antony mahatonga ny KMF Knoe miteny nde mifampiresaka mba nanana légitimité mikondo zany no mahatonga ny teo anivon'ny international libéral ny teo anivony SADC miresaka hoe tena fifampiresahanareo ny tena mamahany ty zany tsy zavatra sarotra zany amin'ny politika enikatsa ka ny adevitra fifampiresahany eto de tsy miresaka aminareo hoe ndao zaraina gouvernement ndao zaraina ny androm-panjakana tsy resaka sezy ito fa retour à l'ordre constitutionnel tio ny resaka fifidianana amin'ny akabe mihitsy tsy mety ny ataon'ny institution ny ACC ny CENI ny gouvernement collégial ny teny amin'ny atenumerandoolona ny zava-misy aina amin'ny firenena am'izao fotoan'izao ny adevitra de tsy maintsy zany aloha ny adevitra vaovao andy fa tsy misy hoe rehefa mifampikondo satria etriny efa misy hitako sady manko any ambadika any maneho hevitra de iady seza aminay indray ve de izara seza aminay indray ve sasa moa efa tena falifaly tena iverina dirikabo ndray aty ozy izy ny sasany efa hitako any ambadika any sasa moa zany de efa miandryandry efa eniko miresaka any tena reconduit baine zany problème ny sasany mafomena reo ranga fa tsy fantatrareo le danger aterak'izay hoe entinareo amboletra ambozizo andetrezana le firenena donc zany le endriky le tolom-bahoaka anatson'ny collectif de candidat zay hoe samy manao azy amin'ny endriny rehetra zay anaovany azy tena mbola tsy voafaritra zany ohatrany ahoana ny endriky zany action na mouvement zany ka raha tsy zao zany ny alamina ary raha tsy manam-piniavana zay izay nge ny ilainy eto vao mandeha ty adevitra ty médiateur de la république enikatsa satria eto tsisy CFM tsisy HCDDD etoko tsy afaka manao an'izany rôle zany farafaratsiny médiateur de la république moa zany resaka raharahara social tena ataony fa any ivelany satria tsaroko tsara ny nananganina ny médiateur de la république io taoriana ny adevitra raiky amin'ny 779 de mato Victor Miadana moa sa izy ny lehibe amin'ny voalohany tam'izany mialatsiny ary ohatra nisy fahadisona kely am'le anarana fa mety afaka manitsy sika fa afaka miadevitra tsara izay ny ilana olona zany kijoro eto amin'ny firenena andamy mazoraraha zao ny tanjona de zao ny ananana pe stabilité ny ananana ny tena hoe légitimité an'le fanjakana ijoro eo ary mba hahafahana zany manatanteraka an'lay satria na collectif de candidat tsy niatrika an'le fifidianana mba manana fitiava-tandrazany reo le olona moa zany le niatrika fifidianana amin'ny teny fa izy ny tena tia tandrazana de mba mieritreritritsika enikazarako to manantsoa am'izany adevitra zany fa mba tena mba tokony ho raisina ho sere ihany reny tolo-kevitra goavam-be reny ny amina hoe ndao fampiresaka tsika aloha zany tsy miditra am'le faharoa mihitsy zany tsy mitaiza olona am'izany tsika hoe de isafidy amin'ny herisetra tsy miditra am'izany tsika fa hoe raha mbola azo atao re tompoko
ohatra zany négociation sy médiation ampaniny FFKM hoe tena mila mifampiresaka ary vona mafisiny zany tamintsika nanao angaredina spécial tamin'ny ramatoa filohan'ny anteny meram-pirenena inkajarakoto manatsy hoe tena fanirina iny de mbola itoizany fifampiresana fifanakaloza-kevitra inkajarakoto manatso zay indrindra ary ny zava-mitranga am'izao fotoana zao fanira zava-manantany dia afahatsika ito anivony angaredona milaza mihitsy amin'ny hoe tsy mbola disitsika tamin'ny famakafakana zany rehefa niresaka ny amin'ny hoe mandeha na mizotra any amina lalana manahirana ny firenentsika am'izao fotoana izao zany ny vaovao samihafa nentsika teto dia napetrakitsika ho fanontaniana maro mitranga zay tena nampitolagaga mihitsy de nantantsika hoe atramonovina atraizatraiza efa nisy fotoantsika teto nyresaka hoe rouleau compresseur ane ty fitondram-panjakana ty satria tena manivaka sy manitsy manao zay tiana atao de am'izao fotoana zao mbola mitady tombona ihany zany vao mbola anjany rehefa mahitatsika hoe atramina resaka investiture atramina resaka famoahana voka-pifidianana dia riatana fotsiny am'izay verina hoe tena terva mainta anaovana azy de misy miresaka mihitsy moa ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny mpanara-bavaony amin'ny hoe de ahoana zany inona ny otoyany ity raharaha ty ny fanontaniana am'izao fotoana zao de hoe ilay notion an'le hoe fanaovana politika eto amin'ny firenena zany fanira zava-manantany tena ohatrany hoe very ohatrany hoe tsy mitombona tsara tsony raha mijeritsika miverina mamaky ohatra ny lesona tany amin'ny taona voalohany ho an'ireo manao science po na manao droit na ny manao histoire miverina mamaky lesona zay mamaritra ny amin'ny hoe inona moa zany hoe manao politika zany ohatrany ahoana zany hoe fanaovana politika zany dia afaka mahita mihitsy tsika mifamaritana faran'izay tsotra ambaraka amin'ny faran'izay tsotra ny amin'ny hoe tena fitatanana raha-pirenena sy raha-panjakana fitatanana vahoaka zany atao hoe fanaovana politika zany zay zany notion farany tena tsotra kely mihitsy zany de ao anatin'izay ny amin'ny hoe misy programa de misy vina de misy maro anisa de misy vitsy anisa de misy rindran-damina napetraka tsika ny safidiny hoe demokrasia de misy fifanajana ao zany amin'ny hoe maro anisa sy ny vitsy zany hoe ny politika zany dia mitarika fifanajana eo amin'ny antsoina hoe acteur politika fa am'izao fotoana zao tsika mametram-panontaniana ny politika eto tanàna ve mbola tena fitatanana firenena araka ny tokony ho izy fanontaniana petrakitsika zany zany zavatra zany ary ny politika eto tanàna ve mbola ahafahana miresaka fifanajana fanajana lalàna sy fifanajana eo amin'ny atao mety sata misy ny tsirairay ohatra zao notion farantsotra ny fisarahany fahefana séparation des pouvoirs ao anatina hoe rafitra demokratika voalaza lalam-panorenany zany ary vofehany zany ny fanaovana politika eto amin'ny firenena fa mbola misy manaja ve le hoe fisarahany fahefana de notion ihany koa zay voalaza ny fanaovana politika ny fisin'ireo convention samihafa izay mandeha amin'ny ambaratongany mipetraka ho adzay ny mpanao politika satria ary fanina convention internationale lalam-panorenana ny lalàna samihafa lalàna fehizory sy ny sisa araky le hiérarchie des normes fa mbola misy manaja ve ny votoatin'ny lalàna sy ny fenitra na ny arifanina apetraky ny lalàna eto amin'ny firenena de eo ny manahirana fanira zava-manantany rehefa miresaka tsika ny hoe janona ao anatin'ny ara-dalantsika ozy izy ny eo anivon'ny fitondram-panjakana gaga moa ary taitra na eny tompona andraikitra ambony eo anivon'ny gendarmerie pirenena miresaka politika manao interprétation ana résultat électoral de ho zay hoe tena taiza hoaiza manormal an'izany zavatra zany hoe ka ny international rehefa nilaza dia kely de kely ny zavatra tsy mety amin'ny fifidianana tsy any ambavana mpitandro filaminana mihitsy ny tokony hainonana zany satria efa raha politika zany de eo zao no mahitany misy fifangaronon-javatra manahirana be eto amin'ilay firenena zany am'izao fotoana zao de anjaratsika mpanao gazety fanira zava-manantany miresaka norme fenitra fa ny fanontaniana mila valiny ny olo-pirenena de hoe mbola ao anaty norme ve le fitatanana le firenena ilay zava-misy eto amintsika ve ny tokony ho izy hitatanana n'le firenena miresaka politika miresaka raha-panjakana sy ny sisa zay zany ilay nambarany eo anivon'ny collectif teo hoe réflexion tokony ho ataon'ny olo-pirenena ary hitondrandry zareo ny hoe
aiza ny teboka ilana fanovana de ahoana ny tokony hijoronay anovanan'iny ho amin'izay maso sy mifanaraka amin'ny tokony ho izy satria ny olo-pirenena rehetra dia tompony Madagasikara manana ndraiky treto Madagasikara ary tsy tolony collectif ireritsony izy ty fa tolom-bahoaka union au niveau collectif de candidat de tsy maintsy tsika zany mandanjalanja n'izany rehetrarehetra zany ary mametraka ny ady hevitra eo ambony latabatra be de be ny zava-mitranga teto izay noeritreretantsika hoe ny farafahakeliny am'ireny zava-mitranga ireny a de misy fampanajana lalàna fanaovana fanadihadiana famitorana fisamborana fanasazina be de be no ohatra azo raisina fa nandeha tam'izany ve de manoloana zany an'ireo zava-mitranga samy hafa izay ozytsika hoe tsy normalina itsony zany am'izao fotoana zao dia miverina mipetraka ny fanontaniana izay napetraka ny teo anivon'ny collectif de candidat zany a manoloana ny zava-mitranga sy ny zava-misy zany a amin'ity am'izao fotoana zao eto ny firenena fanira zafanatany misy adevitra ihany tsara iresahana rehefa avefa tsara ihany zany mampita ny vaovao maro samihafa zany fa manatanteraka fitoam-pivavahana ho fahatsiarovana ary ho fanomezam-boninahitra ho fiaraha-miora ny fianakavian'ny Idonia zany ny vehivavy mpanao politika ny vehivavy izay mahatsiaro an'iny Idonia miaraka amin'ny akanjo fotsy eny amin'ny QG Belair ny Antokotiko Madagasikara reo mpanao politika ihany koa ny mahajangana nanao fanambarana Enikajy Rakotomanantsoa zany ho fiaraha-miory nampitaina zany any amin'ny la famille ny Idonia ho fiaraha-miory zany ao anatin'izao vona zay miatra amin'ny fianakaviany indrindra fianakaviany mpanakanto fianakaviany tontolo ny fanaovana politika satria mpanao politika ihany koa ny Idonia satria nakandraikitra politika rehefa nirotsaka ho anisan'ireo hofidiana ho olom-boafidy izy tany amin'ny distrika zay nisy azy zany rehetrarehetra zany mba entitsika ihany zany mba ho fantatry ny rehetra ny fanambarana moa tsy afaka mamaky an'le fanambarantsika satria foy de foly ny fotoana fa raha ny hitako anatin'le fanambarana de ry nga somadera sy ireo mpiaradia aminy no namaky izay fanambarana izay zany tany mahajanga tany ny mpanakanto omaly de efa nisy ihany koa zany namana Enikajy no nanao fiaraha-miory zany ho an'ny Idonia dia misy ny nandefa solotena any Nosy Elville akoatran'izay tena mba te resaka tontolo ara-toekarena satria misy faneho-kevitra ara-toekarena nataona vahiny mpanao gazety sy vahiny momba Madagasikara Enikajy Rakotomanantsoa asa manahoana ny fandaminana ny an'izany fa everitsika fa mba tsara ihany ny afatara mivaoaka amin'izany hoe ohatr'izao sisa ny toerana misy amin'ny Madagasikara sy ilay hiresahan'olona amin'ny Madagasikara tena nientrandra mihitsy ny amin'ny hoe 5 taona misy fahasambarana 5 taona paradisa zay tsy vitan'ny olona tao anatin'ny 25 taona ho vitainy sasany ho anatin'ny 5 taona kanjo moa tsy ampy mihitsy le 5 taona zany ho an'ny sasany ary tsy nahavitany ininona dia lasa ny mpanao gazety sy ny mpandraraha eo amin'ny seritrerisam-pirenena no miteny amin'ny toerana misy amin'ny Madagasikara raha isika samy isika manko mamoaka an'izany de lazaina fa fanakorontanana indray na lazaina fa milaza vaovao tsy marina fake news ny sisa fa rehefa mivahiny no miteny de ohatry ny inono kelitsika ihany ny zavatra ambarana zany inotsika ihany ho an'ny eto an-toerana ny zavatra ambarana izy ireny Enikajy Rakotomanantsoa nakisanaty zany fa niry zafa manantany de zao hoe ozytsika hoe mitodika ty ny mason'izao tontolo zao ary manahirana izy ty fanadihadiana izy ty zany hoe ny mpanao gazety any Eropa any zany mana fahitalavitra samy hafa manana fandaharana isan-karazany miresaka toekarena de tena nikaroka mihitsy ny valy amin'ny fanontaniana hoe fa maninona le firenena manan-karena indrindra eran-tany no mahantra indrindra eran-tany na zany zavatra resahako zany arany ohatra zavatra tsy normaly fa ohatra fa zay mihitsy anefa le izy satria tena nambarana izy ireo mihitsy zany hoe tena enigme na hoe tena tsy hoe ankamantatra fa tena mystère lalina mihitsy ty lay mahazo amin'ny Madagasikara ty fa ahoana fa zao fa nizy ao anatin'le famakafakana zay eo amin'ny folofolo minitra eo dia nisy any zany ny ampahana valiteny hitan'izy ireo ny amin'ny hoe ny fomba fitantanana le firenena ny tena olana fa tsy le fomba fitantanana le firenena fotsiny fa ilay
tatana an'le firenena ny tena olana zany le classe dirigeante moa zany zandranao de ezahantsika ihany koa ary ao aorianan'izay tsika mety andray mbola no famakafakana kely eo a namana maro jauna ihany koa asaina hiakatra ty amin'ny plateau zany mpanao gazety eto anivon'okolo izy no misolo nisy ratolo janahary zany ho an'ty androany ty fa zao arahantsika vetivety aloha namana teknisianina isany eo amin'ny 10 minitra le izy a fa eo amin'ny 9 minitra eo angamba no arahantsika aloha ilay famakafakana mihitsy nataon'ny mpanao gazety vahiny mikasika ny raharaha toekarento Madagasikara ny antony le famakafakana nataon'izy ireo dia ilay hoe Madagasikara ao anatina kiondalana natanterahana fifidianana de arahantsika vetran'izay namana teknisianina. Alors c'est un pays, tenez-vous bien, qui a enregistré le plus fort appauvrissement depuis 60 ans. Et pourtant, Madagascar, parce que c'est ça dont il s'agit, avait du potentiel du fait de ses importantes ressources naturelles et pas seulement. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Pourquoi est-ce qu'on vous parle aujourd'hui de Madagascar? C'est parce que les Malgaches sont appelés aujourd'hui à voter pour le premier tour de leur élection présidentielle. Alors un scrutin, je l'ai appris en vous lisant, qui est largement boycotté par la majorité des 10, 12 ou je ne sais plus 13 candidats. C'est une nouvelle crise politique qui s'ouvre? Potentiellement oui. Sur 13 candidats, 10 ont appelé au boycott de cette élection. Parce que ils critiquent la pratique du président actuel. Alors je vous la fais très vite, mais le président actuel a été naturalisé français en secret en 2014. Et donc la loi malgache normalement interdit la double nationalité et donc il devrait être citoyen français et donc les opposants lui contestent la possibilité de se présenter et tout un tas de procédures également dans l'organisation des élections, mais c'est surtout cela qui a cristallisé l'opposition. Il n'avait pas dit qu'il était français et donc on lui conteste le droit d'aller à l'élection. Et aujourd'hui, c'est une espèce de mascarade qui a lieu puisque 10 sur 13 qui refusent cette élection, le président actuel risque d'être élu, devrait être élu au premier tour. Quand je dis risque, c'est parce que ça peut déboucher rapidement sur une crise politique le pays en a connu plusieurs. Vous imaginez, avec la plupart des candidats qui boycottent, s'il est élu au premier tour, les gens risquent d'aller dans la rue et comme en 2009, comme il y a 25 ans également, ça c'était passé en 1975, le pays risque de tomber dans l'affrontement et ce qui va encore aggraver cette situation actuelle. Voilà, avec un effondrement économique qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire, qui est rare, qui est même unique au monde, un niveau de revenu divisé par 2 en 60 ans. Ça, c'est assez extraordinaire. On s'est intéressé vraiment à ce pays parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'économie et au développement, qui posent la question pourquoi un pays se développe ou ne se développe pas. Et le cas malgache est extrêmement intéressant et triste parce que ce pays dans les années 60 avait à peu près le même niveau de PIB par tête que son voisin de l'île Maurice par exemple, que la Côte d'Ivoire, que la Corée du Sud à l'époque. Et quand on regarde la photographie de ces pays aujourd'hui, on voit un pays qui s'est effondré alors que d'autres se sont développés. L'île Maurice c'est devenu un pays même high-tech, la Côte d'Ivoire après des troubles politiques se développe, et sans parler de la Corée du Sud. Donc on se dit mais pourquoi un pays comme celui-là qui a d'importantes ressources. Enfin, moi, j'ai vécu dans ce pays il y a quelques années et je peux vous témoigner qu'il y a des ressources minières, des ressources agricoles. C'est-à-dire tout pousse à Madagascar. C'est un rêve d'agronome, comme on dit. Donc, comment se fait-il que ce pays, avec ses potentiels, a... Potentiel touristique aussi. Exactement. Moi, ça me fait rêver, mais c'est Nosy-Be, Nosy-Ranta au nord, c'est ça. Exactement. Donc, des îles qui font absolument rêver. Et comment se fait-il que ce pays, aujourd'hui, a cet effondrement que vous mentionnez et ce qui se traduit par un taux de pauvreté de 75%, c'est-à-dire que 3/4 de la population vit avec moins de $2 par jour, et c'est 2 fois la moyenne de l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que les pays comme Madagascar s'est appauvri alors que les pays du Sahel, par exemple, sur longue période, ne se sont pas appauvris. Ils ont même légèrement augmenté en PIB par tête. Donc il y a une énigme malgache assez extraordinaire. Cet énorme gâchis
au regard du potentiel, encore une fois, de l'île, comment est-ce qu'on l'explique? Alors, moi j'ai contacté pour faire l'article sur Madagascar un économiste de l'Institut pour la recherche pour le développement, l'IRD, qui a travaillé de nombreuses années sur Madagascar et qui a écrit un livre qui s'appelle L'énigme et le paradoxe. Et cet économiste, François Roubaud, a exploré d'abord toutes les hypothèses en disant est-ce que c'est un problème ethnique? Est-ce que c'est un problème de guerre de religion comme il y a eu dans certains pays? Pas du tout. C'est-à-dire que politiquement, il y a eu des troubles, mais pas comme en Côte d'Ivoire, où pendant il y a eu une vraie guerre civile. Donc Madagascar, finalement, même s'il y a eu des crises politiques, l'explication ne colle pas. L'hypothèse, c'est le comportement de la classe dirigeante. C'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est qu'il a constaté... En fait, c'est un comportement de prédation. C'est-à-dire que... ça veut dire que la classe dirigeante a des positions dominantes dans beaucoup de secteurs et s'est arrangé pour empêcher l'arrivée d'investisseurs étrangers, de nouveaux concurrents, pour développer le pays. Mais si le pays s'était développé, il y aurait plus de recettes fiscales, un gâteau plus gros à se partager. Hein. C'est résumé par l'expression de François Roubaud qui dit ils ont préféré une grosse part de gâteau, un petit gâteau, plutôt qu'une plus petite part d'un gâteau qui grossit. C'est assez extraordinaire, mais ça ne peut être que cette explication qui fait que, mais on le constate après dans pas mal de secteurs, quand on va dans le détail, le secteur du litchi, le secteur de la vanille, c'est très important pour le pays, sont totalement verrouillés et donc empêchent le développement. Et c'est ça qui est extraordinaire pour ceux qui s'intéressent à l'économie, c'est de voir qu'une classe dirigeante, qu'une élite d'un pays peut empêcher son développement par son comportement et par aussi le fait qu'elle est extrêmement concentrée. C'est-à-dire que c'est un clan qui a toujours dirigé Madagascar, une élite politico-économique et qui ne supporte pas la concurrence. Il y a plein d'exemples dans l'histoire du pays d'investisseurs qui sont allés là-bas et qui se sont retrouvés devant la justice parce que la justice est extrêmement corrompue et qui se sont finalement retrouvés dans un avion. Et tout ça fait que la croissance a été extrêmement faible avec une population qui a doublé sur cette période. Évidemment, ça fait une chute du revenu par habitant de près de la moitié. C'est désolant. Et quelle voie de sortie Alors, c'est d'abord la voie de sortie, on peut se poser la question déjà des bailleurs de fonds, parce que nous, on est intéressés, d'abord c'est une ancienne colonie, la France était présente dans l'aide, et on voit bien la limite de l'aide, c'est-à-dire quand on a un comportement comme cela, que peuvent faire les bailleurs de fonds? Il y a plein de projets qui sont intéressants, enfin l'Agence française de développement finance des projets dans tous les domaines, ça améliore le sort des Malgaches, mais on voit bien que ça ne peut pas changer fondamentalement le comportement. Donc c'est effectivement très difficile de l'extérieur d'avoir un impact. Ce qu'il faut évidemment faire attention qui on finance. C'est-à-dire qu'il y a par exemple la zone franche qui s'est développée à Madagascar avec de nouveaux entrepreneurs qui a eu un certain succès. Donc financer ce genre de projet, pourquoi pas. Mais globalement, l'aide, on voit bien elle a un effet limité. Après la grande question, c'est est-ce que c'est la société malgache qui peut un peu se sortir et faire en sorte que les poussées des dirigeants modernes, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont une autre approche. Pour l'instant, franchement, on ne le voit pas. Peut-être que cette crise politique va déboucher sur cela, mais pour l'instant, l'hypothèse, et François Roubaud, qui est grand connaisseur de Madagascar, l'a mis en avant, c'est l'hypothèse du chaos. C'est-à-dire qu'avec un président qui s'accroche avec son clan et qui continue la même politique et qui appauvrit le pays. Donc c'est extrêmement dramatique. On ne voit pas de sortie de crise a priori. Et donc Madagascar risque de s'enfoncer dans le chaos et on ne peut pas imaginer, si vous voulez, après, il faut voir l'impact concret. Monsieur Roubaud me parlait de sa mission récente dans les écoles malgaches, c'est-à-dire que dans certains coins, alors que Madagascar était très en avance dans l'éducation dans les années 1960, il n'y a quasiment plus d'écoles, il n'y a quasiment plus de profs. Donc on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais le pays peut continuer à s'appauvrir, sachant qu'il y a toujours, ce genre de pays, une démographie galopante. On prévoit que le pays qui fait 28 millions d'habitants en fera 50 dans 25 ans. Donc vous imaginez la bombe sociale et l'impact humain de ce genre de trajectoire. Ouais, avec Madagascar, avec Maurice qui est juste à côté, c'est fou de se dire que Madagascar a échoué là où Maurice a réussi avec des dirigeants différents et finalement avec des avantages comparatifs qui sont assez
assez similaire entre les... Exactement, puisque Maurice a démarré par le textile. Beaucoup plus petit en plus, mais Maurice est plus petit que Madagascar. C'est plus petit, mais ça a démarré avec le textile, avec une main-d'œuvre pas chère à l'époque, et donc ils ont commencé à faire leur développement, et ensuite ils ont changé de gamme pour aller aujourd'hui à l'informatique et la high-tech. Et effectivement, Madagascar aurait pu, puisqu'il y a eu un début de développement du secteur textile, avec une main-d'œuvre pas cher, donc jouant cet avantage. Plein de pays sont passés du pas cher, du bas de gamme à du haut de gamme. On pense au Vietnam, par exemple, qui fabrique aujourd'hui des voitures électriques. À l'époque, c'était aussi le textile et une main-d'œuvre pas chère. Donc Madagascar, c'est assez fascinant de voir des trajectoires économiques comme cela sur 60 ans, notamment en raison du comportement de l'élite dirigeante qui n'a pas su se dire, bon, on ouvre le pays, on permet la concurrence, on perd certaines de nos rentes, mais on se dit que la croissance va continuer et que donc on aura toujours une part de gâteau. Voilà. Bon, à lire donc évidemment cette semaine dans le magazine Challenge qui sort aujourd'hui. La couverture est sur les salaires. Qu'est-ce que vous nous racontez sur les salaires? Alors, ça continue. Les salaires sont toujours une rude négociation, notamment en période d'inflation. On a constaté quand même que beaucoup d'entreprises... Tapahanay le izy teo mbola misy resaka kely efa somary mivoaka kely tsy miresaka ny Madagasikara fa iny zany ny resaka momba ny Madagasikara nataondreny mpanao gazety vahiny reny sady manongo tena moa ianao zany menatra no mandeha tena ihany koa tena zany le firenena jeren'ny olona any ivelany any de ozy okary fidy teto hoe ny olona rehetra mahita an'izao zao daholo fa ny eto toerana ihany misy tsy mahita ninina mihitsy manoloana zava-misy no zarainay reny ny antony de zao fanirinay eto amin'ny fandarin'angaredona ny hoe miakatra zany ny adevitra ilay fatran'ilay adevitra niveau ilay avo lentany ny adevitra samy hafa eto amintsika de taritana ny olom-pirenena mba ho afaka mandanjalanja tsy ny mpanao gazety malagasy ihany no hoe ampangaina hoe mahita hoe nenareo koa de zavatra laty sy ny tsisa foana ny zavatra fa tena malaza eran-tany hita an'izao tontolo zao io hoe tsy resaka finiavana hoe resaka zavatra negativa foana momba Madagasikara fa misy réalité misy fe zava-misy zany zay ienana ary mampametra-panontaniana no maro verimberina teo ilay hoe comportement de l'élite dirigeante nany hoe ny fomba mampietsika ireo tompona ndraikitra manam-pahefana mitondra an'ilay firenena isan'ny anton'ilay fahavoazany Madagasikara de nisy fampitahana teo ny resantsika kay ny lahatra tamintsika zany Côte d'Ivoire zany taloha kay ny lahatra tamintsika zany Corée du Sud zany taloha kay ny lahatra tamintsika zany Japon zany fa am'izao fotoana zao re olona ohatrany ahoana le Madagasikara de faranana treto ny fandarana angaretona aloha zany ao amin'ny androany satria mbola be deaibe fa makafakana ho atao amin'ny rapitso namana olona tsara Marjon. Miarabanao faniry radafo manatany mikajy rakotomanatsoa rehefa lasainy kio moa ny zokobe ary fidy ramanandray be zay fantatritsika ihany kio ny resaka momba ny toe-pahasalamana sy ny maro isan-karazany sy ratolo-janahary sy ihany kio zay raha ritsika soa izy azo izay fahasalamana tanteraka izay betsaka no nambara teto noentin'izy telo mirahalahy tamin'ity maraina ity maro ihany kio nefa ny feany izay rehetrarehetra izay no resahana teto mahakasika ny momba ny fitsarana avombalalampandroenana hoy razafy manatany faniry teo ny hoe tokony hisy izay teny vaovao hoentina amin'izay sehatra maro isan-karazany mba hahafahan'ny malagasy mametraka ny tena hoe mahamalagasy atsika ao anatin'izay sehatra izay tsy no hoe ny vahiny akory no indraindraitsika malalan'ny aty vilany eto Madagasikara fa itsika eto Madagasikara ihany koa de mahafantatra tanteraka ny resaka momba ny hoe inona ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena raha toka mbola vitatsika eto Madagasikara de aloha ilamba atsika eto Madagasikara atsika eto malagasy ihany koa de manana sotoavina ny hoe malagasy dia ty fihavanana ary mandala firaisakina ihany koa no resahana teo ny resaka momba ny vomera male tena misana fifidiana zay tsy atokisan'ny rehetra mazava ane zany satria de efa no tansaina teo betsaka no tansaina teo mahakasika an'izany ny resaka momba ny hoe ranikendry tany amin'ny 13 tapitrisa sy 500 tany ho any ny resaka momba ny fifidianana teto amin'ny tany sy ny firenena ny ray tapitrisa tamin'ireo nge fa nambaran'izy mirahalahy teo izy telo mirahalahy teo fa ny ray tapitrisa tamin'ireo no nifidy amin'izao fotoana izao inona ny zavatra misy manoloana nyreny tranga maro isan-karazany reny ny antim-pisitsika dia nitsotra ihany famoahana izay zavatra tena misy eto amin'ny tany sy ny firenena mba tsy ho tompotrano moa no vahoaka malagasy mahakasika ny raha-pirenena ina marina moa no tena nisy sy ny aina natao anatin'izay vanim-potoana ny ainatsika nanomboka tamin'ny 20 volana Novambra mandraky tiany anio amin'izao fotoana izao betsaka
etseroa tolotra fitiavana ndrenarivo afatra ny zavatra misy amin'ny ankehitriny milahatra amin'ireny kize maro isan-karazany reny tsotra ny antom-pisiny dia le fitakina satria nisy teny tao nampanantenana ny amin'ny hoe raha toka izao vitantsika eo anatin'ilay fidinana voalohany de vita de efa ty ny tambin'izay zany hoe le vodondromaritra zany aloha ny apetraka ao anatin'izy ity hoe ity zavatra ity rehefa lasanay ao anatin'ilay fidinana voalohany de ty le omenanareo miandrandra izany reo vahoaka marobe ary hitatsika izany tsy eto analamanga ihany ny diso ny filazany ny solombavam-bahoaka voafidy eo anaty boribory tany fadimy ka ohatra ny karatra rehetra ohatra mampikambana rehetra tsy izany zavatra misy betsaka ny olona no miteny maro ny olona no maneho hevitra manera Madagasikara ary zareo anatin'izay ihany mamoaka an'ilay hevitra no amin'ny hoe ity vola ity no omenanay de omenan'ity karatra ity zahay tao anatin'izay satria zay le teny fampanantenana taddio mazavatsara tolotra sy fitiavana fa ny zavatra misy amin'ny ankehitriny de tsotra ny amin'ny hoe reo zavatra rehetrarehetra zay nampanantenan'ireo tsy nangataka taminao izy fa nampanantenanao an'le zavatra izy ohatra le zavatra nisy tany am-piandohana tamin'ny fifidianana tamin'ny 24 zay nipetrahana nandritra ny efa taona mahery teo ny amin'ny hoe velorano 17 mazava n'iny nanatateraka izy ty zay zavatra rehetrarehetra zay fampanantenana fa nitaky ny vahoaka le zavatra tsy vita re zavatra rehetrarehetra ny tansainy namana fanira zafy manantany nikaja rakotomanatsoy ary fidy raha manandray be reny sy tamin'ny ny omaly ny etondratolo-janahary sy teto dia mitanisa ny zavatra izay anjara andraikitra ataony fitondram-panjakana tamberina ho an'ny vahoaka tombontsoimbonana io tsy tokony hidedaka amin'izany ny fitondram-panjakana manoloana an'izany fa ny titsika olazaina zany amin'ny ankehitriny tsy nangataka izy ireo ary tsy nambanina tamin'ny basy na sotomina tamin'ny rojo vy izy ireo nanantona tany an'ireny teneninareo teo reny hoe ity rehefa mahazo amin'ity karta ity nareo loatra ny karta bancaire moa le izy satria adiniko ny ana mialatsiny fa zaika hoetiko teto mihitsy tsy anahako fanolona manana anarana maromaro ao anatin'izay hoetintsika eto amin'ny rapitso hoe ireo le zavatra zay misy amin'ny anaran'olona ny zavatra zay misy zany ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany reny misy fampanantenana vola ao anatin'iny io soraboly io zany satria marobe re olona izay miteny ao anatin'ilay izy hoe ireo soraboly ireo samy manana soraboly ao anatiny ao anatin'ilay karta io le tiako resahana io reny zavatra rehetrarehetra reny le tambony izany hoe le vahoaka zay mifidy zany dia nosandaina tamin'ny alalan'ny vola na de tsy mivantana ara namomezana an'izay vola izay de mazava ho azy fa nisy ihany ny vola taty ao arina inona zany ny zavatra misy ho amin'ny ankehitriny ny zavatra misy re olona ho amin'ny ankehitriny andrenarivo avatra de tsotra ihany ny zavatra zay ho faritatsika dia tsotra io raha isika ny ao anatin'ny baiboly meo ankaisara zay an'ny kaisara de meo an'andriamanitra zay an'andriamanitra reto zany efa nampanantenanao reto vahoaka reto meo an'le vahoaka arany de le vahoaka am'izay mitsintsara ary aza pedina ihany koa ny vahoaka satria le vahoaka malagasy zany rehefa jerena le ao anatin'ilay izy de hoe ny anainge zao soraboly ny anainge zao ary ny sasany ara tena milaza mihitsy ny anainge tena tsy nisy de inona zany ny zavatra zay ho faritatsika zany ao anatin'ireny zavatra misy reny manerana an'ity Madagasikara ity amin'ny fanehoan-kevitra maro isan-karazany ao anatin'izay fandarana angaredona izay de tsotra ny famoahatsika ny zavatra tena misy marina mitombona azo tsai-pahitanana ary hitapoka hitapirenena tsy andrasantsika ndray raha pitso rafakapitso andrianarivo avatra tolotra fitiavana ny amin'ny hoe iseho amin'ny reny mpanao gazety iraisam-pireneny reny no amoaka izany anaran'izany hoe reto olona retony de nanahazo soraboly oatra zao reto olona retony de tena tsy nahazo mihitsiny de lasa indray inona ny zavatra misy raha pitso rafakapitso raha toka tsy tovy fa izay rehetrarehetra zay nanao io zany zao de lasa ny saina maneritreritra eto ampiresahany eto hoe raha pitso rafakapitso de isy teny mihitsiny hoe ny anay de ohatran'izao ny vola tsy teny anao an'le zavatra tena marina izy ary misy teny iteny mihitsiny hoe ny anay nge vola tsisy eny tao anatin'le izy fa ohatra mifidy ohatra ny rehetra ihany zay de ny karatra ohatra ny makaratra satria inona ny antony mbola misy indray nitrindry ao ambadika zay rehetrarehetra zay ny zavatra ho resahantsika zany ao anatin'ireny filaharam-be satria de filaharam-be etseroa izy ireo ny aiza ho aiza ny tompona ndraiky mpanjakana satria misy fahefany ty raha tena tenentsika hoe tany tandalana
aiza ho aiza mifandraisana andraikitra ataon'ny paka, aiza ho aiza mifandraisana andraikitra ataon'ny bianco. Izany zavatra rehetrarehetra zany satria hitapoky ito am-pirenena. Efa tena vakina fotsiny ozy izy ny tanora hoe reto le zavatra misy ny fanadihadiana ifotony izay mamaritra an'izany hoe reto zavatra zay misy reto dia mandeha ny fanadihadiana dia ho hitantsika eto hoe tena izay marina ve ny zavatra nisy sa tena tsy izay marina ve ny zavatra misy, mba ialana an'lay ayaitsy havanana, mba ialana an'lay fampiadiana samy malagasy, mba ialana an'lay fandrafiana samy malagasy, ny fametrahana izay rafitra zay hoe reto zavatra reto izay ilaran'ny olona amin'izao fotoana izao. Ary efa nanomboka izy io vo vita mihitsiny ny fifidianana ny 20 volana novambra lasa teo, ny 17 volana novambra ne tolotra fitiavana Andrianarivo Avatra dia efa mipetraka lahatra telo le olona ny apitso dia nytoy mandra-patonga amin'ity andron'ny alarobia 12 volana novambra ity mbola milahatra ny le olona amin'izao fotoana izao izany hoe misy zany ireo olona efa nahazo ary misy ireo ampahan'olona modina tsy fantatra mihitsiny ary misy ireo ampahan'olona omena eo anelanelan'ilay zavatra tokony omena azy. Ny zavatra tiana resahana anatin'izay rehetrarehetra zay dia tsotra. Ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitandro filaminana sy ireo ratra mangaitika izay voalazako teo izay hoe raisy n'ilay isana mbaratongany, lay isana tanatohatra, ny resaka rehetra ny amin'ny hoe aiza ho aiza ny fanaovana fanadihadiana izay ny fizarana vola etseroa zay. Raha tiana andeha amin'ny tokony ho izy, raha tiana hipetraka eo amin'izay hoe mamary toerana izay ny mpitondra fanjakana amin'ny ankehitriny dia apetrakatsika mazava tsara ny rafitra rehetra. Sokafo zany izay fanadihadiana izay apetrao mazava, iza no voatontonona ao anatin'izay, tsy maintsy nylarina fahatelo aloha no voatontonona ao anatin'izay dia mandeha io fa tsy hoe tratra ny samy varina eo takorontsika menakavy dia hoe foana indray io. Rehefa aniza zany mandeha fanadihadiana dia rehefa aniza ny hoe nambolena tsy nanirina sosoka matymasony. Raha izay zavatra zay misy dia tany tsy misy mpitondra ntsony eto amintsika fa raha toa ka hiezaka tsika ao anatiny izay rafitra misy eto amintsika izay hijerentsika ny tena marina sy ny marary tao anatin'iny fifidianana iny dia sokafatsika ny fanadihadiana rehetra mahakasika ny raharam-pirenena eto Madagasikara. Satria izay raharam-pirenena marary izay raha sokajitsika ho 20 tapitrisa namely dia mamely ny ririnina teo aloha teo mitombo zany ny vahoaka malagasy. Ny tiana ho resahana zany ao anatin'ny tonosehatra itony raha ohatra ka 20 tapitrisa ataontsika hoe fenoana 30 tapitrisa ny vahoaka eto Madagasikara, inona ny zavatra misy? Ray tapitrisa ve? Ohatra lasalasa ihany ny saina maneritreritra hoe olona ray tapitrisa ve? Aloha fenoantsika roa tapitrisa, raha roa tapitrisa ve nitondra ny tany sy ny firenena? Ohatra manao tsinotsinona n'lay ambintsika ao anatin'izay sehatra izay. Fa sokafo madio arany izay ny ele nitakiana foany efa naverimberina teto tamin'ny fandarana angaredona vao nanomboka hoe diovy aloha ny kanja afahantsika milalao. Fa tsy hoe akorony hoe miakatra eny ambony tatami ianao dia kodetetiny ampiasanao, tsy izay. Anatin'ny baolina lavalava misy hoe mele ao anatin'ny pack d'avant. Fa raha ohatra tsika mametraka izay disiplinina eny anivon'ny fanatanjahantena tsiraray, mametraka tsika ny fitsipika eny anivon'ny fifidianana izay madio mangarary eken'ny rehetra ka tsy siny matonga izy zao misy zao fitenenana zao dia izay tsy nisy lay fampiresahana, tsy misy lay fampianoana. Ny olona rehetra vonona fa ny olona anankiray, raha olona anankiray manakana ve inona ny tsirosotsika ao anatin'ireny sehatra ireny. Nefa ny ilaina ihany koa ny fanapahan-kevitra apetraka ao anatin'izay sehatra ireny. Ny zavatra tiano faritantsika zany dia mino somanantena fa na amin'izao itenenako zao na ho arinan'ny tenenako na rapitso rafaka pitso dia hoentintsika eto ny mahakasika ny hoe izao marina ny fanadihadiana natao tamin'ireny nahazo an'ireny karatra volomboasary reny. Izao marina ny vola tena azo tao anatin'ireny sehatra ireny. Izao marina mba hanao ny tena asany, mba tsy misy indray ny raha matahora raha pitso rafaka pitso hoe tsy mahazo manao an'io zay ozy izy mipaka sanatria vovavalady lela na ny bianco sanatria vovavalady lela na reo mpanao fanadihadiana eto amintsika. Fa tokony hisokatra malalaka dia atao ny fanadihadiana rehetra dia zay meloka dia omeo azy zay sazy tokony omena azy. Izay tokony afana ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany sy ny fanapahariana vaovao tsy marina ihany koa dia ho hitantsika eo ny mahakasika izany. Fa matoa ny olona miteny marobe
io ne tsy raina roa fa marobe manerana Madagasikara am'teny hoe zay nahazo an'ity de zao ny vola tao anatiny de ne nahazo an'ity fa maninona ny any amin'ny anina to izao nefa samy nampandany zao ihany samy mpikambana ao anatiny zao ihany sy makatsy makaroa zany rehetrarehetra zany ny re olona de efa mazavy fa resaka mombana tontolo vola ny vola no nampedina teto fa tsy resaka mombana safidy any ka roboka tao anatin'izay fa tady mazavatsara fa raha tsy nisy zany izay vola na fafikatrana tetsy teroa zay inona mety ho zavatra nisy teto amin'ny tany sy ny firenena mazava zany no fitsipodalao fa izay tsy fanarahan-dalana teto amintsika izay no fehezitsika ny amin'ny hoe sokafo ny fanadiadiana mahakasika azy ireny satria hitatsika tsy fandraitra akory ny ren'olona be de be milahatsy ireny ka hoe afaka ampifenina ny aposy de tsy hita fa afaka midiny eo zany nareo mpitany filamina manao fanadiadiana hoe inona marina moa ny tena zavatra misy reo olona zay efa nsitraka reo olona zay mbola eo an-dalana maka an'izany rehetrarehetra zany manerana Madagasikara io resahaka io satria manerana Madagasikara io sehatra izay fizarana izany vola izany tady mazavatsara fa matoa ihany koa zany vola zany misy dia tsy maintsy volam-bahoaka aloha izany hoe le volam-bahoaka miverina ho an'ny vahoaka zay sandaina atao anatin'izay sehatra zay tsika rehefa misy ihany ny fifidianana vao fantatry ny olona hoe ay any le vahoaka malagasy any le vahoaka sahirana fa rehefa tsy misy ny fifidianana de io rahantsika mahita eo raha laina sana maneritreritra zany no fian'izay rehetrarehetra zay tahaky ninona zany ny fifidianana teto raha ohatra ka tsy nisy ny fanambazana ireny olona ireny raha tsy misy ny fampanantenana natao tamin'ireny olona ireny raha tsy misy ny hoe tosika tsy haiko aloha ny tosika anakaiza na famenonakaiza atao anatin'izay sehatra zay nanahoana re ny fifidianana teto amintsika itsika mpanao gazety isika malagasy any no andamina ny tiraharaha pirenena ity ny savorovorokilatona hoy ny fitenitsika izay dia antenana sinona fa hipetraka ny fekevitra rehetra makasika ny hoe fanadiadiana ifotony izay misy sotrandraha ny mpanao gazety rehetra makasika reny fizarana ny karatra volomboasary sy ny filaharam-be etsero manerana Madagasikara ireny izay no fandaratsika tolotra fitiavana Andrianarivo afatra tamin'ity larbi ity stratsika manokana any keo reo mpampiatrano rehetra ny onjam-peo sy ny fahitalavitra namana fanira zavo-manantany Nkaja Rakotomanatsoa Arfidy Ramanandray be Ratolo-Janahary sy ihany keo ary ny tenako mametraka samy tsara hotoizatsika eto indray satria ny resaka tsy asiso izy ny fitenenana azy ary ny resaka ihany keo maro de maro makasika ny raha-pirenena mametraka samy tsara ary ny samy hotahin'Andriamanitra